Arabaina isika mianakavy tojo ny andro vaovao indray amin'izao alatsinainy 8 mars 2024 izao ary dia isaorana ihany koa ilay nahary nanome antsika izany andro vaovao izany herinandro vaovao ihany koa no hitsahantsika ary no ny fahasoavany no nahatonga antsika afaka mifampitafa amin'ny alalan'ny sary sy ny feo eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada raha anao ihany koa amin'ny alalan'ireo tambajotra tserasera maro samihafa. Ny fandarantsika amin'ity indray mitoraka ity dia eo aloha ny fandraisana andreo vahiny avy any amin'ny faritry Belo Tsirbina. Lavitra tokoa izy ireo ary tonga eto Antananarivo mba ilaza izay zava-misy any tanàna rehetra any aneo ihany koa ny fomba fijery amin'ny raharam-pirenena amin'izao fotoana izao satria tena zava-dehibe tokoa ny fahafantarana ny zava-misy any rehetra any. Betsaka ny fiainan'ny olona raha ny hoe ny any Belo Tsirbina ny resahana nefa tsy fantatry ny malagasy mpiray tany razana, tsy fantatry ny teratany malagasy any ampitany ranomasina any ny amin'ny hoe aive ohatran'izao sy ohatran'izao ny fiainan'ny mpiray tany razana amin'ny tena any Belo Tsirbina satria malagasy iray ihany isika mianakavy. Eo ihany koa ireo solombavamboaka efa ampisehatra eto amin'ny MBS Radio Mada amin'ny miara-manonja zany dia hoakatsehatra eo izy ireo tahaka ny alatsinainy toy izao. Fa mialohan'ny andraisantsika Nandriamatoa Randriakoto Arvelo Rosalin izay filohan'ny Comtim any Belo dia misy aloha ny tsetsatsetsatsyatra kely izay resahana amintsika ninona moa zany fa ity resaka fifamoivoizana ity be loatra ny loza mpifamoivoizana eto Madagasikara indrindra ny eto Antananarivo any amin'ny lalam-pirenena rehetra any koa be loatra ary ao anatin'izany moa dia misy ny hoe aina foya ary ny aina tompoka dia tsy misy ny hoe mahasolo ny aina fa dia an'Andriamanitra ny aina kanefa no ny tsy fitandremana amin'ny ankapobeny no mahatonga ny loza eto amintsika izany ka dia alefa foana ny fitenenana tsy sasatra miteny izahay amin'ny alalan'ny tony miara-manonja itony satria itony dia fitaovana ihany fa oka mba samy hitandrina sy samy homailo rehefa mampiasa an'izay hoe lalana izay isika be dehibe mampiasa ny lalana fa na iza mampiasa ny lalana dia mila manatanteraka an'izay hoe fitandremana izay ao anatin'ny fitandremana mazava loatra ny lalàna ny fifamoivoizana izany ka dia zay no iresahana amintsika anjany satria raha tatsy amin'ny ranon'ny kopatsy ambanina iato zao dia nisy fiaran-tsoraka avy aty amin'ny arabe dia nitsoraka anakany anaty rano any dia mampalahelo ny toezavatra tahaka an'izany iny lalany tsara saotra iny koa dia efa firy zay ny ainana fohy tamin'iny ary vokatry ny tsy fitandremana amin'ny ankapobeny zany ka na mpandeha tongotra na mpitondra fiara na bisikleta na moto na sarety na inona dia mila mitandrina fa le izy koa mantsy indraindray vokatry ny adalan'ny hafa no mahatonga ny tena hotratran'ny lozan'ny fifamoivoizana ka dia tsipy foana izay fitenenana izay. Akoatra n'izay ihany koa dia sahirana be ny olona avany vato tamin'ity marain'ity hamonjy ny renivohitra satria tena tsisy taxi be ary dia taony nandeha taxi ataony mifindrafindra fiara ataony nanao autostopy nefa ny fotoana enjehana ty andrenivohitra amin'ny asa mandrarà na fianarana na asa na inona dia betsaka ny taraiky any amin'izao fotoana izao mbola betsaka ny taraiky any izany hoe ny any faritry vato iny mamonjy ny ty Antananarivo izany ka dia mila alamina daholo zany satria fiainantsika mianakavy ihany no sahirana ao anatin'izay. Eny ary tompolasy tompoko vavy averantsika dia andray ny vahiny satria avolavitra zareo. Andriamatoa Randriakoto Arvelo Rosalin filohan'ny Comtim ny amin'ny faritry Belo Tsirbina izany faly miarabanao aloha tonga eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada. Saotra toko ny tena koa dia solotena ny araky ny voalazanao teo Randriakoto Arvelo Rosalin solotena ny team avy any Belo Tsirbina faly miarabanao nandray anahy atao n'ity toerana ity ary faly ihany koa miarahaba ny vahoaka rehetrarehetra manerana ny nosy any ampitan-dranomasina rehetrarehetra manaraka an'izao miara-manonjy zao ahafahana manaraka ny toedra raha-pirenena miarahaba ihany koa ny
indrindraindrindra ny team rehetrarehetra ao amin'ny région any Menabe tsy adino ny vahoakany Belotsirotsirobiana indrindraindrindra kokoa ny team rehetrarehetra sy ny RMDM ao Belotsirotsirobiana. Iny ary zay ny fiarabana fa hiditra vetrany sika amin'ny votoatin'ny resaka Andriamatora Andriakoto Arvelo Rosalin filohan'ny Comteam Belotsirobiana ny fiainanareo any aloha no resantsika kely eno ty Antananarivo aty fa de mikaikaikinareo any avy hatrany tonga de resaka tsy fandripahalemana be dia be ny endrika isehon'izy io omenanao avy hatrany ary amin'ny fanazavana inona marina ny tena miseho any satria tonga hatrany amin'ny hoe misy fitifiran'olona ao an-tanàna sisa inona zavatra mitranga. Tena marina angamba ny pasoka nefa malama raha itenen'izany zavatra zany ary mitsangana hatramin'ny volondohako mitenen'izany tsy fandripahalemana zany ianao fa za rehefa fiainan'ny vahoaka andavanandro le izy namana rina satria tsy misy fotoana tsy hainonao tsy fandripahalemana manerana ny district ny Belotsirotsirobiana raha tsy ilaza afa-tsy ny district ny Belotsirotsirobiana indrindra reo ao anatiny reo commune 10 mandrafitra ny commune Belotsirotsirobiana raha tsy maheno anao olona tapadoa vakina famaky ny lohany na tetehana de voatifitry ny basy. Ataoko hoe isan'ny lalam-pirenena miala avy ao Morondava 470 kilometatra miala avy ao amin'ny sampanandalana makany a Belotsirotsirobiana araky ny fomba fiteny mahazatra ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao mialatsiny miteny an'izany fa mbola tsy nisy tao anatin'ny 90 taona ary tena tsy nisy mihitsy satria 90 taona latsaka zao ny navelomako ary mbola tsy nahita an'izany fa lasa fiaren-dahalo iny lalana makany Belotsirotsirobiana iny. Vao tsy ela kory angamba an'izay raha tsy ho diso ny fitadidiko teo amin'ny 2 volana teo tomobile alaiky ohatra mihitsy ny tomobile mitondra mpandrarahara toekarena location izy io nafarana avany Morondava de mitondra mpandrarahara toekarena sakanan'ny olona atao noho ny faratsy ny lalana noho ny faratsy fandray mihitsy zay satria taloha raha nyresahana hoe hoanina ve ny lalana de mipetraka mihitsy mifanontaniana hoe hoanina tokoa ve ny lalana sa mamaha olana l'izy raha ohatra tamin'ny fotoanandro tany amin'ny 15 taona lasa zany resahana mamaha olana sady mampinakanina ny lalana mampinakanina mampandry fahalemana ihany koa mampandry fahalemana koa fa tena no sakanandalo ary maty ny chauffeur mpitondra an'le izy very tao ny vola aman-karena hatreto moa tsy misy vaovao marina avy amin'ny fitondram-panjakana sy ny mpitandro ny filaminana hoe nanahoana nefa ran'le izy tsy mbola fantatra tsy voasambotra nanao ratsy fa ny tena olana de ty namana Rina be io lalana io dia angamba miara-malaly tsika fa ohatran'ny nisy voly zay nomeny président de république andreo gouverneur nitendrenareo fa tsy nisy nikitika mihitsy 5 kilometatra tsiditra ny Morondava district amin'ny Morondava alaina adiny roa nefa de mivoa zao ny lanitry gasikara araky ny teniko taminao teo hoe lalana andehanan'ny touriste misy an'izany allée de baobab zany izy eto am'izao tontolo zao tsy mahalala an'izany fa raha izany tsy fandripahalemana zany miaraka amin'ny aratsiny zany lalana zany de mino angamba fa nanefatra alina tamin'ny 5 taona lasa tsy ho tratra tsony ny olona hitsidika makany amin'ny district amin'ny Belotsirotsirobiana ohatra anankiray zay fa raha ny zavatra ataoko hoe voahaingana vao tsy ela de mbola toy an'izany ao anatin'ny district amin'ny Belotsirotsirobiana ihany misy commune rurale atao hoe Aboalimena izay mifanakaikaiky amin'ny commune rurale ny atao hoe Andimaka fa ireo faritra ireo dia ipetraha tena atao hoe zone rouge ipetrahany tena tsy fandripahalemana inona ma zone rouge azy any Dobindalo fantatry ny fitondram-panjakana zany fatany zany fatany tsara mihitsiny zany ary fantatry ny mpitandro ny filaminana rehetrarehetra fa vao vetivety nisy omby 200 very tao mandraky ty ny androany na ny ray ara tsy miverina tsisy ny verina nanao ny asa ny gendarme niaraka tamin'ny mpitandro ny filaminana niaraka tamin'ny vahoaka fa tsy naomby le izy tsy haiko hoe inona ny tsy mahomby anazy tsy ampy ve ny mpitandro ny filaminana sy nanao ny asa ny mpitandro ny filaminana sa tsy ampy fitaovana fa misy foana moa ny fialatsiny amin'ireny zavatra ireny ka tsy ampy fitaovana zay ka tsy ampy isy zay fa apetraka amin'ny fitondram-panjakana aloha fa zay zavatra misy ary tao anatin'izay tao aloha keliny io mbola nisy opérateur économique koa vonona tamin'iny lalana iny maty tsy misy valiny ihany koa ny ankety mandraky ty ny androany mbola tsy tratra nisy olona anankiray angambany mitratra ary ny tena olana namana Arabe
de ity ny olana le tena goavana indrindra le izy sady olana ara-piarahamonina ny mahatonga an'ilay asan-dalo satria hitanao ihany tsy fampiniasa raha tsy mifokarongony de lasa mangalatra ny tanora fandraindray daholo reo zavatra reo fa ny tena olana de ity tsy manana vahaolana intsony le fanjakana tonga de zay mihitsy nahitanareo azy zay ny atana hoe tsy manana vahaolana le fanjakana hoe inona ny vahaolana omena ny vahoaka am'ty tsy fandripalemanyity fa manomboka hatrany amin'ny alabotry sy ny famonoana olona ary ny fangalarana omby zay izy tany fotokarena ny faritry ny mena be na manomboka hatrany amin'ny fomba mampanao malagasy ka hatrany amin'ny maharena anazy a de manana ny toerana zany omby zany manomboka ripaka ny omby any aminareo any ripaka osy zao sisa ny omba osy sisa ny hita mandehandeha osy sisa mba hita mandehandeha fa lasa famonona an'le tsy fantatro a zavatra roa ngamba tonga ao an-tsain'ny olona rehefa anao moa mako mamono témoin de ny mangina ihany tsy miteny zay ngamba marina na koa anankiray hoe tsy manana vahaolana tsony satria tsy matoky ny fitsarana tsony ny vahoaka de hoe aleo vonoina ino ty resaka hoe famonon'olona famonona olona ity de zao ahoana tsara ny tena raha resaka lalàna manko ntsika manjary isolo tena ny tompony le tena zavatra nisy aloha hoe mba tantarao kely amin'ny olona hoe samborona le olona mety mahazo ny information any zany ny mpitandro ny filaminana samborona le olona tratra hoentina miakatra eo an-tanàna ovina aloha zay tamin'ny herinandro zao de nisy anankefatra efatra de rehefa tratra le olona rehefa tratrany le olona tokony atolotra ny mpanao fanadihadiny de atolotra makany fitsarana ka ny mitandro filaminana de aveo fa nefa le izy a tonga de hoentiny eny avaratry ny garandroplanina tofirina vonoina le olona ka fanontaniana mipetraka de zao hoe rehefa tsara ahoana tsara le fandehany misy olona hoentina vany de hoentina samborina le olona raha ohatra ka hoe tany amin'ny toerana ny samborana anazy ane izy novonoina le olona tsy maninony mety misy zavatra hoe fandirina tamin'ny mpitandro filaminana nanohatra mpitandro filaminana maty le izy fomban-javatra zany fa mbola hoentina eo an-tanàna le izy mety zao ngamba le lesona tiana hotsoahana hoe vonoina io de ho hitanay de ho faizy anao nefa ohatrany aminay agny zay misy fagnoara hoe ny ditagna ro malilo fa tsy ny maty zany hoe ny tapatanana ihany zany ny fay fa tsy le maty fa de vonoina eo tapitanàna moa zany garandroplanina zany nge tsisy 1 kilometre miala an-tanàna hitan'ny olona zany hitan'ny fokon'olona aleo ngamba tsy hoasinasira le resaka fa fantatry ny fokon'olona hoe ny vonoina le olona satria ny anatrika an'le izy aloha sarotra mandainga satria izy tsy teny aminao hoe am'izao ory zay ny andeha amono mibasy mipoka ny hoeninao a de ny havany mitondra tsy makany razana ay de mitondra tsy le havany ary eretatory eo tapitanànany be lohany e zany eretatory eo maty naninona maty mibasy fa tsy haiko aloha ny ao amin'ny hôpitaly na amoaka certificat médical hoe novonoina tamin'ny tifitra na ahoana fa zay tsy fantatro na hoe autopsie ohatran'zany ka momba zany resaka tsy fandriam-pahalemana zany mampiorokoditra le izy a ny omby lasa ny olona mamoy aina ahoana ny resaka tontolo ny fitsarana manoloana an'izay satria mantsy le izy a misy fampidipidirany resaka fitsaram-bahoaka koa hoe misy nanao fitsaram-bahoaka tatsy de voasambotra le nanao fitsaram-bahoaka de ahoana ny fipetrana tamin'ny ankapobeny aloha ny hoe nisy fitsaram-bahoaka mbola tsy nahita fa amin'ny ankapobeny eraky ny Madagasikara zany ary raha nirairain'ny fitsarana sy ny fitondram-panjakana hoe tokony tsisy ny fitsaram-bahoaka elohiny lalàna ny fitsaram-bahoaka lalàna velona zany miantsoantso ny mpiaro ny zon'olombelona manana zo ny olona ho tsaraina manana zo ny olona hiaro teny eny fa na de le criminel farany zay enjany reny ary angambany a hitatsika ny amin'ny tany démocratika tsy maintsy miatrika fitsarana fa tsy mandalo ankety akory le olona de vonoina ny fanontaniana mipetraka de hoe matoky an'le fitsarana le teo hoe fa ny vahoaka malagasy mihitsy tsy matoky an'le fitsarana hoe zay tonga any mety ho lazaina hoe tsy mahafantatra amin'ny procédure ny vahoaka malagasy a ka mety vototsy reny de lazaina hoe manao risoriso ny fitsarana na ohatran'zany mety ho mariny zany fa amin'ny lafiny anankiray a ilay mpanatanteraka an'ilay didin'le fanjakana mihitsiny izany hoe ny mpitandro ny filaminana mialatsiny amin'ny tena izy fa tonga de hitsiko mihitsy hoe mpitandro ny filaminana zay tokony apiatra an'le lalàna no manohatra an'izy ka fanontaniana mipetraka hoe rehefa mivahoaka malagasy ve no manao an'ilay fitsaram-bahoaka de elohan'ny lalàna fa raha ny mpitandro ny filaminana ve
manao an'le izy a de tsy alohin'ny lalàna tsokevitra tsotra fotsiny ny anay hoe averiko ny fanontanian'ny président ny république tamin'ny fotoan'androny tamin'ny propagande fa isany nanaraka an'ireny tsara mihitsy izy mbola misy fitondram-panjakana ve tompoko eto amin'ity fireneny ity satria raha misy fitondram-panjakana eto de misy lalàna misy tany-tandalàna ka raha misy an'le hoe désobéissance civile ny vahoaka zany tsy manaja an'le lalàna fa izao le mpitandro ny filaminana mihitsy tsy manaja an'le lalàna de anjarantsika mieritreritra raha mbola ao ihany le mpitondra fanjakana mpibaiko an'le mpitandro ny filaminana raha mbola ekeny ihany ka ny lalam-panorenana raha lalàna ry atapo lery tsy voaza toy ny anak'Andriamaso iny ary am'to ihany ny resantsika Andriamato Randriakoto Arvelo Rosalin ianao moa zany dia filohan'ny Comteam any Belo akoatran'le resaka insécurité amin'ny lafiny maro mihitsy inona ny tonga de fiatraka an'izay mivantana am'le fiainam-bahoaka isanandro vadika vidim-piainana mantsika rehefa tena marina zany namana satria zao ny antony voalohany indrindra aloha raha miresaka amin'ny olona ianao mialatsiny mba miokely hiteny an'ity zavatra ity raha miresaka amin'ny olona any ambanivohitra ianao de hoe mahatiaro ny tamin'ny fitondran'ny ravaly igny le zahay taloha zahay niroro an-tragno fa tsy niroro agnala am'izao fotoana zao le olona sady miandry ny tranony miandry ny fananany ary ny fananany indray ny tany loso tsy afaka mamokatra le olona amin'ny mahatantsahana azy nefa ny fitaovam-piarina zay hoentiny mamokatra de ny omby zany sy ny sarety ravaina aminy de miravoravo tanana le olona tsisy tsony zany eo ny aintany eo ny covid de mbola nampian'le cyclone sy ny anina voajanahary rehetrarehetra le andro ratsy de ilay fanjakana tokony ame soso-kevitra am'izay tsy fahalalana tsy mahalala mihitsy ny fanjakana hoe inona ny lohalarina sy ny lahara-pahamerina tokony omeny an'le vahoaka varina manao antony fotodrafitrasa tsony tsy ratsy reny ratsy tsy hoe zay ratsy reny fa misy ilana anazy fa inona ny tokony lahara-pahamehana fonjany natsanganao aminay lampamy fitsarana natsanganao aminay satria ve zay be dahalo de hoe atosika andehanao dahalo fa io fa misy trano vonona iandry anareo fa maninona raha ohatra be marivo namboarina ny digy zay efa nisy teo afahana mamokatra naninona raha reo tambareo vahoaka reo ohatrany tamin'ny androny Ravalomanana président Ravalomanana mialatsiny fa président ko izy nomena fahafahana amokatra le vahoaka nomena fandripalemana le vahoaka zany ny ilainy vahoaka zany zay vary zarainao eto seroa anatin'ny ray volana tsy mahafakolana zany fa mila fandripalemana ary zay fiatraikany zay fa tsy fisy fandripalemana zay rehefa tsy mamokatra ny tantsaha any amin'ny toe-karena mivantana mihitsy n'le izy no metraka na ny midy haniko hoanina aza tsy misy soia mbola horesantsika moa zay rehefa avy eo fa manjary tonga de metsoromen ohatra raha ohatra iresaka ny resaka mahakasika ny sosialy fa misy fiatraikany be da be any amin'ny sosialy mba aoka zany zavatra zany fa tsy azo tsinotsiniavina mihitsy ya ka ivadika eo amin'ny sosialy-baoka tsika rehefa avy eo andraisantsika ny Andriamato Rakotondray ny Aimé izy indray dia filohan'ny Distim any Abelo de tsy maintsy moresantsika ihany koa ny resaka tiako Madagasikara amin'ny famaraparanana ny resaka ifanaovana aminareo mirahalahy zany fa ny anoizantsika azy mifantaniana petraka aminao de ny hoe le resaka tsy fandripahalemana io zany no tena manakana ny fampandrosoana raha azoko tsara ny any amin'ny faritry Belo fampandrosoana amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy fa raha mipetraka ny fandripahalemana araka ny tokony izy dia milamina ny any aminareo afaka mamokatra tsara iza nefa ny tokony hametraka amin'ny fandripahalemana de ny fitondram-panjakana ahoana tsara ny fahazahoan'ny olona an'izay zany satria ianao moa fa teny teo hoe le mpitondra ny tsy manao ny asany ity koa ny olana anankiray mametraka an'izay fanontaniana zay ianao alohan'ny idiran'ny fitondram-panjakanao satria am'ireny district manerana nosy reny de ny premier ministre angambony ataoko ny lehibe ny administration voalohany no mibaiko an'ireny olona reny ary misy an'ireny chef district reny ao amin'ny toerana fa ny zavatra olana anay ary sorako be da be ny miara-manonja mandray anay eto ary zay natonga anay ho tonga eto fa na de ny eo atoerana ary tsy mahalala vaovao mahakasika ny fandripahalemana raha tsy efa herinandro 3 andro aty aoriana inona ny antony le olana be zay
fefenany vaovao raha tonga beloha tsiribina anao ka ny ino nyendriky le famefena vaovao zay indrindra raha tonga beloha sy tsiribina anao ka hoe mahita fa misy ny sampany radio Madagasikara ao de misy radio privé anankiray ao de tsisy mamoaka an'zany tsy fandripalemana zany ireo radio reo satria fefeny mpitondra fanjakana tsy hamoaka an'zany tsy azo avoaka raha vaovaovao mikasika ny tsy fandripalemana na zavatra ratsy mahakasika an'io tanàna io de tsy mahafantatra ny tena misy tsy mahafantatra ohatrany hoe vahoaka domboina tsy ampahalalana marina nefa ny hoe tony fitaovan-tseratsera tony isany mba mampivelatra ny sainy vahoaka afantarany mariny zao tsika raha miresaka zao de faly ihany a hoe maheno ny vahoaka ny beloha tsiritsiribina zay mba afaka manana méga ienona ny any amin'ny alalan'ny téléphone sy ny Facebook fa raha ny vahoaka ny ambanivohitra tsisy mahalalana zao nge eny ary mbola horaisiny ianao rehefa avy ao iresaka tiako Madagasikara fa ndraindray aloha zany ny namanao avy any Belo ihany raha kotondrainy eme zany no raisitsika manaraka iresantsika ny momba ny Beliany satria fampizarana ohatran'izay mantsy ilay fanazavana miarabanao Andriamatoa Randriakoto raha kotondrainy eme ianao filohan'ny distim fatry Belo izany araka ny resaka teo tena tsy misy mangirana ny fiainana ao Belo satunana anankiray amin'ny tanàna ny distrika eto Madagasikara fa tsy misy mangirana faritry Menabe kanefa rehefa tonga ny propagande tonga ny fotoam-pifidianana de be da be fampanantenana tongany ataoko an'izao atao an'izao hoe sinsisa eo nareo manamarina azy telo taona zao no nisiny io fitondram-panjakana io Andriamatoa Rakotondrainy eme efa manitsaka amin'ny fahatelo taona zao tsika vo tapatra marsa hiditra avril de kely de sasaka indray ny taona de ahoana ny fahitanareo azy arakaraka ny nampanantenana ve ny zavatra iainam-ponina ny Belo miarabanao namaraina rabe ary miaraba ihany koa ny vahoaka rehetrarehetra manerana Madagasikara sy hatrany ampitan-dranomasina any zay manaraka an'izao fandaharana miara-manonjy zao sotran'Andriamanitra lehibe aloha fa mba misy nyty miara-manonjy ty mba ahafahana manambara milazalaza ny zava-misy izay ihany satria raha ny fanjakana no andrasana sy ndrehetra ny filazam-baovao drehetra de hitanao fa tsitsy zavatra fantatra mihitsy ohatra ny any ambanivohitra any zao de manaraka ny tony miara-manonjy tony amin'ny alalan'ny téléphone zay no ahafahanay mba mahazo vaovao zao fa raha ny amin'ny fanjakana nantenay de tsisy mihitsy nametraka fanontaniana ianao teo hoe mikasika ny fiainam-bahoaka any amin'iny faritra Belo amoron'ny Tsiribina iny na Belo Siritsiribina zay atao hoe eo amin'ny 160 kilometra mialan'ny Morondava eo no misy azy tena mampalahelo mihitsy ny fiainan'ny vahoaka any arakaraka ny zavatra nampanantenainy ty fitondrana araky ny zavatra izay nampanantenaina dia tsy misy zavatra atreto aloha mipetraka any atreto aloha sainga lasa ohatrany hoe fampanantenana pokaty ohatrany hoe lasa nofinofy aminay mponina any zany ny zava-misy tamin'ireny propagande reny fa tsy misy zavatra hoe mivoaka na mba tsapain'ny tanana zany ny zava-misy any aminay any na fandripahalemana zany araky ny voalazany teo aloha ny fiainany vahoaka amin'ny akapobe ny rehetrarehetra mihitsy ary zany no mahatonga ny mponina ny tena ho sahirana amin'izao fotoana zao satria no vokatry n'le tsifitsy n'le fandripahalemana zay nylazany teo aloha teo zany dia tsy afaka mamokatra lefa zany Belo amoron'ny Tsiribina zany tena mpamokatra tena manana velaran-tany malalaka betsaka izy mamokatra izy resaka vary voanjo katsaka tsaramaso tena ananany tanteraka mihitsy zany vokatra zany manana lemaka amin'ny dadasika izy nefa dia le hoe be marivo toatra mbola misy hafa le velaran-tany misy an'le hoe be marivo de misy an'le hoe hima de misy an'le hoe andriaka zay koa de misy koa velaran-tany hafa koa zay atao hoe malalaka be mihitsy fa no tsy fisin'le fotodrafitrasa eo amin'to hoe barazy zany de tsy afaka mokarana le trano fa lasany am'le ohatrany hoe famboarana zavatra hafa fonja sy ohatran'izany manahirana amin'ny fanjakana fa any am'le sosialim-bahoaka tsy manahirana azy tsy manahirana azy mihitsy zany no mahatonga am'mponina any tena mampalahelo mihitsy hoe aminao namana Rina Rabe satria
am'izao fotoana zao a voatango ny sakafon'ny olona any voatango sy pasteko pasteky zany no hoan'ny olona any ny atoandro so ihany misaotra an'andriamanitra fa tena mba vokatra tsara le voatango sy le pasteky de hoanina le voatango ny atoandro a sy ny pasteky zay ihany fa tsy misy vary de rehefa ariva vidy kely an'le 570 vary tsinjo ahoana tsara zay varitsinjo zay ve ny fidina dina eny tsena eny mpivarotra tsotra fa tsy hoe mpivarotra ara-panjakana na hoe vary mora ohatrany any reny any fokotany fa eny amin'ny épicerie eny amin'ny tsy eny amin'ny épicerie fa eny kalamanjany eny amoron'arabe rehetra eny de feno vary tsinjo tsy afindra legony a tsy avadika tsy changena zany legony fa de iny gony iny mihitsiny eo de amidy eny 570 ny raika poka amin'ny vary tsinjo tsara mba mahazo raika poka le olona zay no mba andrahony zay hoan'ny ariva tao soso be rano nefa tany mamokatra tany tena atao hoe misy vokatra fa vokatra tsy fandripahalemana io de tsisy zavatra azo atao fanjakana koa eo amin'ny resaka fotodrafitrasa tokony misy toerana zany ataoko hoe 20 metatra fotsiny any am'le hoe sima io a no atao hoe misy rano tokony asina barazy zay manao fampelezan-kevitrandro zareo gony asina fasika no ataony any ohatra hoe sako ino filazany zany ino no alany eo ataony barazin'le rano de vetivety de potika nefa zany tena velarantany mamokatra vary be dehibe mihitsy de tsy afaka mamokatra le olona tonga ny rano de rava le barazy de eo le olona ravitanana fotsiny ka tsy afaka mamokatra ny olona tsy afaka miaina araka ny tokony izy nefa fampanantenana be dehibe zany fa dia vidim-piainana re zay raisany malagasy akoatran'le vary teo lafo de lafo ny vidim-piainana any menaka zao ohatra za zao mividy menaka talohan'ny ala tany a kaste a ray alina mividianako tany menaka ny litra ny siramamy niakatra daholo ny lafarinina niakatra daholo ny pepenina rehetra zay ilain'ny mponina andavanandro zany mba iainany zany a kafe sy ny sisa de niakatra be midangana be tsy takatry ny fahefa mividiny lay vahoaka any intsony satria tena efa midangana be loatra ny olona tsy nanana vokatra namidy vokatry ny tsy fandripahalemana de tsy misy ny vola eo am-pelantanany ny vidim-piainana miakatra de tena mampalahelo de mampalahelo tokoa raha ny vahoaka any mampalahelo a le vahoaka nefa ny fiainantsika tsy maintsy atrehana de miteny ny olona araka ny tenenin'Andriamatoa Randriakoto Arivelo teo hoe hafa ihany tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana nahoana tsara le fomba fanazavan'le olona an'izay a miaraka amin'ny pirofo hoe nareo mantsy miteny hoe lafo be le vidim-piainana amin'izao fotoana zao de nanona tam'izay le fotoana nitondran'ny président Ravalomanana zay fotoana zany namanarina nitondran'ny président Marc Ravalomanana de nahatsapa ny olona fa ny aina lamina tsara izy a afaka namokatra izy ame ohatra hoe fahitanana mihitsy afatara mamboly any an-tsaha izy zao a de tsy misy zavatra ahehinina mampieritreritra azy fa tena milamina tsara ny famboleny ary vokatra tsara ny zavatra amboleny fa am'izao fotoana zao izy tsy afaka mijanona any an-tsaha izy a tsy afaka midinja ny vokatra izy raha mba manana vokatra kely a satria mitebiteby zaza voaingana kely misy toerana zay any fambolena ny tony voanjo tony dia ny tenako moa anisany mba mpiandraikitra ny resaka momba ny fiarovana ny voly io any mpandraharaha momban'izay zany hoe za zany manaparitaka an'le resaka pesticide na insecticide angamba ny fiarovana ny fanafody fiarovana ny fambolena ao anatin'ny district manontolo iny zany de manaparitaka an'izay amin'ny varotra an'izay mandehandeha de izay de jereko tsara mihitsy ny zavatra rehetra misy eny ambanivohitra rehetra eny fa zany ny zava-misy any tsy afaka miaina le olona satria mandeha kely izy adiny ray any no any an-tsaha de mitoditotsy kely de fa mitsoka miala indray aloha mandeha modindray aloha raha namboly voanjo zay zao de nivory ny maramila tamin'ny herinandro iny hoe nareo mpamboly voanjo a de nivory to ny mpamboly voanjo zany miaraka amin'ny collecteur hoe miaraka miaramila ao zany de mivory hoe ahoana ny sécurité nareo mpamboly voanjo reo am'ty fa nidalo ane mety anao ny ataony de hoe tsy maintsy mandoa volo nareo de omena maramily nareo ahoana moa namanarinany hoe tsy maintsy izahay vahoaka efa ao anatin'ny fijaliana ao anatin'ny fahantrana lalina
no mbola hiantoka indray ny mpitandro ny filaminana hiaro anay hiaro ny taninay hiaro ny fambolenay fampiresahana mivantana mihitsy tamin'ny asabosy teo zao de vo nisy ny telefôna zao avy any hoe ao anatin'ny fivoriana zay am'izao fotoana zao namana emeo izy izy de le fokon'olona indray zany de le fokon'olona indray no manao plisiplisy hanakaramana an'ireo forsa hiaro an'ilay fambolena vanjo satria de hitanao am'izany ary ay za ry ny ainanay am'izany namanarina ny kely anananao indray no mbola hoentina indray amidy indray andoavana indray an'ilay sécurité-ny erovana ny fambolenao tena zava-doza mihitsy loza nefa mitandro filaminana hoe hiaro ny vahoaka sy ny fananany mitandro ny filaminana hoe tandroka aro ny vozona ozy izy hiaro ny vahoaka sy ny fananany ary zany ny fiainana ataony hoe natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany izy nefa lasa ny vahoaka indray lasa am'raha vita mamatsy azy mamelona azy zao zany hoe miaro ny fanana vahoaka amin'ny alala amin'ny polisy ataony nefa ny fanjakana maninona tsy misy polisy ny erovana ny fanjakana ohatra fa maninona rehefa ny any fanjakana manao tourné ka misy polisy raha misy maramila manaraka azy any fa maninona rehefa ny vahoaka sady efa sahirana le olona ny mbola andovola heniko teo ny antso ao telefôna antaribin'le olona avy any zao 10,000 Israel angamba raha tsy diso izay isaky ny hektara ray no alohan'ny olona mpamboly voanjo isaky ny hektara misy ndray misy manana 9 hektara ny olona ray misy manana 10 hektara ny olona raiky de le tatsahany zay ny tena mamokatra voanjo any tena mamokatra ny mihitsy ary tamin'ny fandalovany i président Ravalomanantany aza tam'izay zany nandray azy tany de nanadiady momba ny voanjo io ohatrinona ny voanjo aty manahoana ohatran'izao izy dia nasay koa 500 any vidianany mpandraharaha ny kilaon'ny voanjo aty 500 eritrereto ny fahasahirananao ny asany iny ny avany iny nanongotra an'iny 500 ny voanjo iray kilao tena zava-doza ny asa saran'le olona ny karakaran'ireny zavatra reny 500 ny voanjo iray kilao mampalahelo mihitsy zay na tonga ny président tamin'izy nandalo tany tamin'izay fotoana zay hoe tokony isy tato izy taloha nisy sport zay atao hoe be vavah zay de ao izy nafana président Ravalomanana hoe io izy raha sokafany poroa de miaka vidina ozy dia 2,000 ozy ny vidiny voanjo de avoaka ao daholo izy nivokatra ozy izy mivoaka makany Afrika Atsimo sy ndretraretra ozy izy fa por tsara mihitsy ozy izy zay nresahany taminay tamin'izay fotoana zay zany ny zava-misy any namanarina am'izao fotoana zao zahay indray no miantoka ny maramila hiaro ny fambolenay tsy mety zany ka le vidina voanjo raha tsy tafakatra ty fitondrany ty ny hoe mba mampiakatra ny vidin'ny voanjo any amin'ny tatsa zany satria ino ny tena mampalaza ny belo de le izy ozy ianao fandray daholo na faratsy ny lalana ka teny any namana teo ny tsy fisinasa tsy fandripahalemana de ny fambolena tsy mandeha am'izay izy no fiompiana osy samy mandeha efa manomboka ripaka de ahoana zany any zao zay zao tany mba niresaka tanora io niresaka ianao tsy fisinasa satria nanome fampanantenana ny fitondrana fa hoe inona ny tenenina ny tanora ozy izy tena anokatra orinasa betsaka ozy izy esan'ny tanora ny miasany tsy anasa de revo daholo nareo hoe tena milay zany ny andro zaiko any aminay moa tsy mba misy orinasa zany fa any aminay zany lalan'ny tourisme makany am'le hoe tsinginy be mara mandalo aminareo mihitsy tsinginy be mara tomobile isan'andro kamba mandalo aminay ao rehefa misokatra ny tourisme 50 voiture par jour de zao fisa zao aloha tsy misy ninonako sécurité koa raha tsy misy ninonako na ny olona raha tsy afaka izany nanokatra niara-miasa am'zareo misy fiaraha-miasany am'zareo amerikanina zay moa zay ny tenako zany de nanokatra sekoly fampianarana teny anglisy amerikanina any zay zany miaraka am'le hoe FMOS zay dia mba hikarakarana an'ireo tanora reo zany satria misy an'le hoe tourisme tamin'izany fotoana zany any belo dia nahatafavoaka mpianatra zahay any nahatafavoaka mpandika teny sy ndretraretra zay de eny ambony mahay teny anglisy de eny ambony baka zahay no hoentina manao pratika izy mitsena vazaha eny ambony any de io raha no nefany tokony isy vola hiditra ho anay tanora io ho an'ny tanora sy ny commune io azonao tiako tenena nefany tsy misy mihitsy fanontaniana napetraka tamin'zareo de tseo tsy misy mihitsy fandoavam-bola hoan'io de farany nanaovako fihetsiketsehana noetiko ny tanora
manaova bady sinareo a peta mibady sinareo ndreo tsika hidinany anaty rano de tao amoron-drano zay mitondra vilany de eo mahandro dia sakanana iny tôbila mivaza rehetra zany tam'izay fotoana zay inona ny tianareo atongavana tamin'le tiany atongavana mitaky an'io rano io zay mba hahazahoana asa ho an'ny tanora azo karazana efa création d'emploi ho an'ny tanora zany dia tonga amy fanjakana avy any de io za hoe fanairana ihany zao ataonay anareo zao fa mila nyty rano ty zahay tanora satria eto ny vazany mipita manana nyty fahaizany ty ny tanoranay afaka mifandray tsara amy vazaha mba manao gita mba misy fidiram-bola ho an'ny tanora fa reo tanora reo nge hoa hangalatra sy varotenany ataondreo raha rehefa tsisy vola mitsy aminy nefa tia tokony anyme vola ho azy tam'izay fotoana zay nataonay 10 000 réal isaky ny tôbila zany no alainay eo zany le fanairany io de nandoa tsara radalana aloha ny vazaha tam'izay fotoana zany efa naeno namanarina fa misy vola miditsy rano fa nareo tsy malala hoe makaiza le izy hoe makaiza le izy zay mihitsy tsy fantany hoe makaiza le izy nanao taratasy fangatana zay a satria natsangako ara-dalàna ara-panjakany fikambanany tanora amy teny anglisy io natsangako ara-panjakany io am'izao fotoana zao misy am'izao fotoana zao na mitany zay atao amin'ny mpitondra fanjakana mba handraisan'ny tanorany io aoditodondrareo hoe tsy seroa tam'izany ara nisy nandrahona mihitsy a ianao giady ianao kitikitiany ihany ianao fa giady ianao ty zako hoe taona moka rehefa migiady ho an'ny tanyrasa koa taona fa anavitra ny reto tanora reto any tena mampalahelo any tanora de tena feno mpifoko ara-mongony any io malaza mihitsy io any amina malaza mihitsy io any satria inona ry no ataony tsy misy niomby andrasany tsy misy ko de farany izy lasa any amy zavatra hafa zany zava-misy any namanarina rabe eny ary amarananao ny anjaranao ary a dia inona ny afatra hoentinao dia avy eo miverina kely Andriamatoa Randriakoto Arivelo anao afatra izy a momba ny redynamisation antiky Madagasikara ny Abelo a de avy eo sika andray ny député Jerry Randremolaina ndao ary ny afatra zany a hoetiko zany dia mba ny jerevany fanjakana mihitsy ny zavatra ny tsy fandriam-pahalema sy zavatra etra momba an'io Belo Sydina satria tany mamokatra tokony ahafahan'ny olona mivelona sy mivoatra tsara io zavatra io de mba miakavy ny fisondram-panjakana mihitsy mba hijery akaiky an'io zavatra io fa anisan'ny sopotra anankiray tena lehibe mihitsy raha ny resaka famokarana Belo Morontsiribina izy hoe tena tsy hitany fanjakana mihitsy sa hoe odiny tsy hitangamba raha mifahalalako azy fa ahoana moa Belo Morontsiribina zany tsy hita satria efa nany président vaovao zao nefa efa nandeha tany nitokana an'le baka tamin'ny andron'ny président Ravalomanana iny izy vita amin'ny propagande de ao nareo vitany propagande dia croiser les bras zay mpina mono ataonay eo miaina fotsiny am'izao amy zava-misy fotsiny eo zay zany hoe miantso mihitsy zay hoe mba ajereo akaiky vahoaka fa mijaly ny vahoaka ny Belo Morontsiribina ao anatin'le toerana mamokatra tokony hanampy ny fanjakana mihitsy mba hampisy vokatra iainan'ny olona any aminay any tsy tokony hihinana an'izany vary tsy ny vary stock tampon zany ny toerana ny velarantany jerena sy tokony hihinana an'izany zay mihinana pasteky mihinana pasteky mihinana voaniny tokony mba desera kely sy mba goûter kely eny anany eny iny fa tsy hoe iny reny lasa foto-tsakafo ka izay mba afatra ny misy ny resaka sécurité mifandripahaly mba mila jerena akaiky mihitsy fa tena mampalahelo reny voalazany namana Randriakoto zany teo aloha teo reny tena mijaly ny vahoaka zay ngamba mba afatra apetraka iny ary isaorana Andriamatoa Rakotondray ny emeza filohan'ny distim any Abelo nitondra an'izay fanazavana izay eny ary misaotranao verina kely Andriamatoa Randriakoto Arivelo zany izay filohan'ny Comtim Abelo iresaka tiako Madagasikara indray isika Andriamatoa Randriakoto sady mamarana ihany keo anao zany ny anjaranao manao ny redynamisation ny tiako Madagasikara any Abelo tsara ampahafantarina ny vahoaka malagasy sy ny any ampitan-dranomasina any hoe manahoana ny fandehan'ny redynamisation ny tiako Madagasikara ho anareo Belo Tsiribino entoko alohan'ny tenenako an'izay redynamisation zay angambany de verina kely eo aloha ao fa fomba fanao ihany ny fifidianana sy zao redynamisation zao fa raha ny zavatra marina raha tamin'ny fifidianana président ny république farany teo zany de mihoatra ny 2 anjatiny vahoaka ny Belo Tsiribina no nifidy an'ny président Ravalomanana tam'le deuxième tour na deuxième tour na ny premier tour na deuxième tour zay moa district atokana angambany tsy asolo Madagasikara ray manontolo fa ny anjara borikinay zay tam'izay fotoana zay zavatra zay no etiko miteny hoe raha mbola miampy an'izao redynamisation zao
ny antsonany namana rehetrarehetra zay hery velona rehetrarehetra te hirotsaka ao anatin'io antoko time io betsaka tokoa efa nanomboka zay tany amin'ny satria taorinan'ny congrès régional tany Morondava tamin'ny voalohan'ny volana novambra no nanomboka taorinan'izay zany no nanomboka ny redynamisation tao Beloussi-Tsirbina ary hatramin'izao afitry ty satria efa nanomboka lizy ary efa betsaka ny mahafantatra betsaka ny rotsaka ho mpikambana time ao anatiny ao ny mahalala n'izay fisin-javatra zay tsy ohatry zao ty raha mbola teo data de fiainam-pirenena fiainam-pirenena mihitsy io ary ny vahoaka ny resako eto raha iteny time mankony ampahan'olona ao anatin'ny district ny Beloussi-Tsirbina zany mandainga raha iteny hoe zato isan-jato Beloussi-Tsirbina de time daholy fa ilay vahoaka mihitsy ny zao no efa lasa miara-manonja ny lasa time noho ny fahalalana ny hoe tsy mety tsony zao zavatra zao tsy ohatry zao nitondrany dadan'ity zavatra ty tamin'ny lasa sokatra masin'ny olona zany sokatra masom-panahan'ny olona mihitsy mahita ny zava-misy hoe tsy izy tsony zao sanatria ny vava miainao ambanin'ny fahefahany tena tsaiko hoe gasy amin'ny teny andresy de menatra ary tena tsy te hiatrika an'io écran io raha miteny manao an'izao hoe mihoatra ny biby ve gasy satria efa tena tsy izy tsony na nohaniko hoanina na ny fahalalahany tsy misy ka misy mitera tamin'ny malagasy piraitandratrana zao miara-mitsindroka miaraka amin'ny elika miaraka eo amin'ny zay indrindra manko ny tiako tenenina fa mafiasatsy loatra zay teny zay ary manindrona amin'ny fo raha iteneny zany zavatra zany hoe mpiarabelona aminao raha aminao no miaraka miady fatikanina koa fa tsy mba haninanina miaraka amin'ny alika zava-doza zany nge zany namanarina tena zava-doza zany ka tao anatin'izay no ny antsona an'le olona hoe vahaolana tokana tsisy vahaolana azo raisina am'izao fotoana zao hoe raha hiala am'izany zavatra zany ny redynamisation ty antoko time de ny fiantsoana ny hery velona rehetrarehetra zay afaka andray an-tanana ny fiainan'ny malagasy hiaraka navitra n'ity fireneny ity amerina ny président Ravalomanana eo amin'ny fitondrana tsy misy afa-tsy ny fiverenana eo amin'io toerana io ihany ny vahaolana ilan'ny Madagasikara atao anatin'izao lavaka mangitrokitroka efa tsy fantatra hoe firy-metatra tsony angambany zany daholo ny tenin'ny olona any tanàna any zany daholo ny antsahany an-tanàna fa hitanao ihany koa moa le mitabataba matahotra ny olona le intimidation mandeha na de ny redynamisation nay raha olona any ambanivohitra any tandre mora midikiditra amin'io anao tanao toerana ambanivohatra ny fiarahamonina mifanitetikety eny fa ny any ampon'le olona ny any ampon'le olona tsy azonao ferana zay ary ny tonga ao aminay misoratra anaranao aminay mameno an'le fisina redynamisation tena mampiseho mihitsy le olona hoe vonona fa miandry fotoana kely fotsiny amoahany ny ao ampony satria olombelona ihany ny tena efa ao anatin'ny fahatrana zao hoe de mbola voaroroy makatsy voaroroy makaro matahotra ny olona fa ny ao ampony zany efa mazava iny fa ny programme isan-karazany azonao mba tenenina ve mba hanetanana ny anetanana rehetrarehetra any hoe akoatrin'izay fanetanan'le fisoratra anaran'izay satria na de aty raha zay be da be ny time ao Beloussi-Tsirbina afaka mandray an'izay fisoratana anaran'izay de ho fanomanana an'izay mihitsy n'izay zao nanasa bureau politika mihitsy n'izay ho tonga any aminay ary de efa nanaiky ny bureau politika fa mbola andamina ny calendrier mahakasika an'izay ao anatin'ny mba fa maimaina kosa ny lalana zany ny tena marina andratanteraka an'izay famaranana an'izay redynamisation zay satria azadina amanarina fa hiatrika ny faharoapolo taona ny antoko time raha olombelona zany efa manana kara-panondro ary efa maleo tena tanteraka mihitsy ary matotra tena matotra tanteraka mihitsy fa de efa voasetra mbola miandry ny antoko time zany mbola ao koa le concertation nationale am'ty taon'ity daholo zany mila vahoaka zany mila olona isoloteny zany mila olona anambarany resaka sosialy anambarany resaka rahaka toe-karena mbola tsy za zao no afaka hiteny be da be mahakasika ny fandriampahalemana noho ny vahoaka malagasy hiaran'zany any tena miaina mivantana an'zany ao anatin'ny concertation nationale ilaina olona malagasy zany tsy anavahana an'izan'izy saingy de aza miravoravo tany nareo satria zao tiany anankiray mampome ngamba efa sepotra marina ny eo avoloa ngamba na ny ary ambotsirohatra fa de efa manomboka miala ilany reo mpanohana anazy
de io mampiravoravitanana ny namana mpiara-mitolona eny hitsofoka ato amitsika ato ve re olona reo efa misy mandomba aravarana mandomba aravarana rehefa miakatra ty Antananarivo mihitsy nefa tsy fantany fa ozy izy dada hoe andana miverina fa any amin'ny base any miresaka aloha any ny mpiara-monina aminareo fa za tsy mahalala zay any de fa raha moa team moa izy redynamisation ke ny objectif ny team fampihavanana ny team rehetrarehetra fa tsy le team mihitsy le izy namanarina fa le tena olony zareo mihitsy manao an'izay mbaleo zay ao aminao fa de manao lalana ambany tany no ny ena maso amin'ny fiarahamonina de aty no ngamba mety ehitra hoe dada nge tsy matim-bola manana ny azy izy fa raha misy ihany koa nefa tena hoe resy lahatra amin'ny tena hoe politika ny tiako Madagasikara dia eo ihany koa sady fa manatra ny discipline malagasy tsika iombonan'ny malagasy any malagasy rehetrarehetra ty Madagasikara ty tana tsika rehetrarehetra miara manavitra anazy na team io na tsy team tanjo natokana ihany Madagasikara miala ao anatin'ny fantrano Madagasikara miala ao anatin'izao toerana misy anazy zao karaha resy lahatra izy fa tsy hanao raha masabomanga ny tongotra ray any Ambotsorotra ny tongotra ray any Afaravohatra tsy manino zany tonga soa izy fa raha ohatra kosa mbola tsy resy lahatra izy fa anao an'ity adina vadika palitao misy kongony ity ka rehefa miala ny kongona de miverina amin'ny toerana ihany safady sy mbonana kosa angamba zay fa mety arahany rehetrarehetra zay tsy hotsiny ihany satria ny team de any malagasy ray manontolo tiako i Madagasikara malagasy ny ao anatin'izany eny ary tenanao farany ary mialoha ny andraisantsika ny député Jerry Randriambolaina zay vao vita amin'ny alalany tiako Madagasikara tao amin'ny district ny Avaradrano Andriamatoa Randriakoto Arvelo filohan'ny Comteam ny Abelo inona ny afatra tianao mafizina ary eto am-pamaranana eto am-pamaranana ary de voalohany indrindra toy ny faralavavano ny fisaorana isaorana ny voalohany indrindra miara-manonja ahafahana mitafatafa mivantana mivoaka ny malagasy manerana n'izao tontolo zao mihitsy indrindra mivoaka ny Beloha-Siritsiribina ary eto de ararotiko sady fa tiako ny mampafantatra ao anatin'izay redynamisation zay mitady anareo data ary namafisiny zany namafisiny tamin'ny voaka malagasy ary namafisiny tamin'ny fandraisananay teny Faravohatra vonina ozy izy nirotsaka amin'ny 324 anao ilatsaka ho filoham-pirenena tsy misy isalasalana tsony zany idirantsika team fa raha tsitika niverenany dady eo amin'ny fitondrana dia andao hiaraka aminay ndao hiaraka amin'ny team ametraka ny dady eo amin'ny toerany anavitra ny ty Madagasikara tsika ty zay ny angamba ny any teniko de isaorana be da be ny MPS ny miara-manonja nandrainay teto amin'ity toerana ty isaorana ihany koa président Ravalomanina nandrainay tany an-tranony afaka ny tafatafa sy ny dinika mahakasika ny raharaham-pirenena dia isaorana Andriamatoa Randriakoto Arvelo Rosa Alain zay filohan'ny Comteam Abelo Tsiribina zany mitondra an'izay faneho-kevitra sy fanazavana izay zava-dehibe ny afantarantsika an'ireny satria tena hoe ilay communication de iarahantsika mahita ny eto Madagasikara am'izao fotoana zao fa dia voafefefy daholo voafefefy ny MBS ary to mbola tsy mandeha amin'ny satellita fa de asa moa ny hoe ahoana fa dia na izany na tsy izany tsy maintsy atrehana ny zava-misy ka ny fahafantarana ny toe-javatra tahaka an'ireny any Abelo dia afahantsika mieritreritra tsara hoe ahoana moa zany ty fiainam-pireneny ty ay zany any Abelo any dia tena hoe tsy misakafo araka ny tokony ho izy tsony le olona fa soa ihany fa misy pasteky tsy voatango nefa zany tsy foto-tsakafo dia amin'ny alina dia vary raika apoka atao sosoberano ho an'olona valo mianaka eny ary mitoy ihany ny fandarantsika miara-manonja MBS Radio Mada efa eto ifaniry Razafy Manatany dia andray ny député Jerry rehefa aveo andao ary misaotra anao rena de miarabanao ihany koa miaraban'ny teknisiana sy ireo mpiara-miasa amintsika marobe ny namana zay mpiara-manonja amintsika am'izao maraina izao hanao fanazavana zava-misy kely fotsiny angamba aloha ny tenako reny satria anao mbola andamy mafandraisana ny député Jerry Randriambolaina rehefa aveo de sady misotro rahan-kely koa rina de hitondrantsika ny ako mifaran'ny herinandro fa ny vaovao lehibe aloha tamin'ity marain'ity de afaka noho ny fisalasalana izy Sivy Menada zay piasa eo anivon'ny Knapsa mahakasika indrindra zay raharaha ny toriny ny mpitatana teo anivon'ny Knapsa azy ireo ka
nisy ny fivoahany zany didy mpitsarana izany. Ny fanazavana zay nentin'ireo mpitarika moa zany ny syndicat eo anivon'ny mpiasa, eo anivon'ny mpiasan'ny knapsa sy ireo mpiasa de ny aminy hoe tsy tapitreo akory ny tolona sy ny ezaka zay ho ataon'ireo mpiasa ireo fa mbola etoy zany ary ny hitakin'izy ireo zay tena mpitatana tena madio afaka hitatana zany orinasa zany amin'ny ara-dalàna hitondra an'izay hoe tena hitsinjo an'ireo mpikambana marobe ao anatin'izany knapsa zany fa mbola nangatan'izy ireo nisy ny fitsiriana audit zany sy ny inspection zany ho atao ao anatin'izany orinasa lehibe zany satria tena betsaka ireo zavatra tsy manjary feny fahalovana zay mahakasika indrindra ty resaka knapsa ity. Io knapsa io mbola tsy mitohy tsy mijanona teo fa mbola mitohy amin'ilay ady-hevitra lehibe zay fantatsika tsara zany fa misy ny rara zay ny foaziny teo anivon'ny mpanolotsaina ny tanàna ny amin'ny hoe tsy fantatray ary tsy nandalo fankatoavana taminay io rara 1.1 milliard ariary zay nindra amin'ny commune urbaine Antananarivo tamin'ny alalan'ny SMGD de mivoaka taty aorina momba n'le orinasa SMGD na de ninina ihany ary ny takomana hoe ny SMGD no mindrana fa tsy ny commune urbaine Antananarivo fa fantatra amin'ny taratasy fisy teknika zany manazava ny ty orinasa SMGD ity zany fa anisany tena pitatana ao anatiny mihitsy ary manandraikitra lehibe ny exécutif na ny fitatana ny tanàna Antananarivo zay taritiny ben'ny tanàna izany. Zany rehetrarehetra zany de mendrika hoara-maso zany ary na de milaza fa mamerim-bola ary ny commune de teo amin'ny fomba na ahafahana nindrana izany vola zany zay tsy nandalo ny fankatoavany ny mpanolotsaina na délibération dia ady-hevitra lehibe zany ary napetraky ny mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo Clément Sarary Nirina rehefa mivahiny tamin'ny fahitalavitra tsy miankina ny aminy hoe tena anisany fahadisoana lehibe zany ary ny takiny ny any esorana an'ity ben'ny tanàna ity ary anoloana azy anisy moa fetrandro zay napetraky ity mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo ity. Akoatran'izay de hoe misy tsy firindran'ny ny asa zany eo anivon'ny knapsa eo anivon'ny flakevy mpitantanana ny amin'ny fanapahan-kevitra namoana an'izany voly zany satria raha ny fanazavana teknika sy ny fanazavana eo amin'ny lafiny statueny zany knapsa zany de hoe tsy manana fahafahana ny ampindram-bola satria tsy banky akory ny knapsa ka hanao placement ny fanaovana placement na ny fametram-bola de tsy mitovy mihitsy amin'ny fampindramam-bola samy hafa zany rehetrarehetra izany ary efa nisy fitondrana sy fanazavana ara-teknika samy hafa noentin'ireo mpiasan'ny knapsa nentin'ireo syndicaliste nentin'ireo azo everina zany fa manam-pahaizana momba ny fitatana orinasa na fitatanam-bola mahakasika indrindra ty resaka knapsa ity dikan'izay mbola arahany rehetra maso akaiky zany ity tontolo ny knapsa ity zany fa de arabaina izy sivy menada ao anatin'izao rara mafana izao. Akoatran'izay dia tsy miasa ihany koa ny taxe be zany eny Ivato Ambodratrimo Mahitsy eny zany ny antony zany de hoe noho ny antso-jay ataon'ny fitandrona ny filaminana satria be loatra ny zavatra alainy izy ireo mahakasika indrindra ny filan'ireo vahoaka mpitatitra moa zany amin'ny akabeany zay somary manahirana be ny any ny amin'ny asan'ireto mpitatitra ireto dia misy ny fimenimenoana samihafa dia nanotanteraka fitokonana ireo mpitatitra izany dia mitovitovy amin'ny teny Tosiany ny amin'ny fihetsika ataon'ny mpitandro filaminana zany zay manao fisakanana eny amin'ny lalana rehetrarehetra eny ny mpitarika ny coopérative satria demo zany ny eny Ivato de milaza fa tsy mahafantatra an'ity fitokonana ity fa eny amin'ny Petadrindrina vao mahalala izany de mahavarina ihany ny fomba fiasa eo amin'ny coopérative na ny mpitarika izany na eo amin'ireo mpamily sy tompon'ny fiarakodia amin'ity raharaha fitokonana ity zay ny amin'iny zany fa na izany naty zany dia fantatsika tsara ny vaovao nalaza tamin'ny faran'ny herinandro teo de fitsidiana nataon'ny Flomar Karavalimana tany Moramanga tany tafiditra indrindra atao anatin'ny fankalazana ny fahatsiarovana moa ny tena marimarina kokoa zany ny 7 Marsa 770 5 taona lasa izay zany no nisy ny hetsika lehibe zay no taterahan'ireo ty tandrazana tamin'ny alalan'ny MDRM zany ny tolona ho an'ny fahaleovantenany Madagasikara ka nahafantaratsika zany hoe nisy ireo raha mandrika nisy ny famoizana in'olona maro nandritra an'izany hetsim-panafahana zany ho famerenana ny fahaleovantenany Madagasikara
ny version taorinany ny 20 mars iny dia betsaka ny amin'ny hoe ny frantsay nanapoka, betsaka ny amin'ny hoe misy adevitra mahakasika indrindra ny amin'ny hoe tena MDRM ave izy iny sa fandrika sy fitaka betsaka, fa ny any itovizany rehetra aloha zany tao anatiny ny famoahana fanadadiana samy hafa de hoe misy ny mahakasika indrindra ny amin'ny hetsika zay fa nomanina ihany tao ambadika zany mba ahafahana manao tolona samy hafa izany rehetrarehetra izany. Zay no mahakasika izay fa ny zava-misy aloha zany dia mifantoka amin'izay ny rehetra ho an'ny antokotiky Madagasikara akoatra ny tany Moramanga de isy ny hetsika lehibe raha pitso etsy amin'ny QG Belera dia isy ny fanitanana rehefa avy eo ho ataon'ireo vehivavy izany mahakasika indrindra ny amin'izay hetsika lehibe ho tanterahana ny QG Belera manomboka amin'ny 7 sasa maraina zany ao anatin'izay fahatserovana an'ireo ty tandrazany 770 izay dia ho avy eo ireo vehivavy izany iresadresaka momba zay resadresaka mahakasika ny vidim-piainana sy ny zava-misy iainana sy zany hoe etsim-panany tolona izany satria nisy tolona anatrehana ihany koa teto amerenana izay tena fitiava tanindrazana izay zany ka iresadresaka tsika fa eto aloha zany de mbola ho avy eny député Géry Randriambolaina satria maro vaovao ihany koa izy fanerenandro teo ny redynamisation ny antokotiky Madagasikara teny amin'ny commune Ambohimanambola eo ihany koa ny lafiny mahakasika indrindra ny zay hoe fitiava tanindrazana fijoroana ho an'ny tanindrazana zay satria akaiky ny rapitso ho an'ny fa 7 ny volana marsa 1770 sy ny fiainan'ny firenena akapobeany satria mbola betsaka ny adevitra mahakasika amin'ny fiainan'ny firenena zay ho resahana am'izao raharaha mafapana izao betsaka moa raha ny vaovao samy hafa zay mifamoivoy eny amin'ny tontolo politika eny sy ny vaovao samy hafa fa eo andalany eny tsika de zaran'izany fa mialohany idirany député Géry Randriambolaina dia maky commentaire vetivetiky tsika namana Rina Arabe Mananjara zany satria mbola isy commentaire ihany koa aorinan'izay raha tsy misy ny fandaminana zany dia ovakitsika aloha reto commentaire vetivety na soratsoratra fa amintsika ireto eny ary Bruno Rabe Nandrasana de salame de miaraba amin'ny Bruno ihany koa zany manaraka ny miara-manonja am'izao maraina zao Hery Ralbenja dia bonjour avy any à Brest io tena misaotra sady miaraba ny hery satria izy de anisan'ny mpakafitsy misaraka amintsika mihitsy zareo avy any Brest itina rakoto laly aby andreo amin'ny miara-manonja kao zahay aty Manory Vatomandry Lakaista manano kopatanina dia andreo laly tsara be de miaraba atsika ny Manoro Vatomandry Ilaka Esta ihany koa zany i Carlina Karna miaraba atsika daholo aby de mirary soatrany de miarabanao ihany koa toraka zany tafaradalina amin'ny fiandohan'ny herinandro ity isika Ilia Brigitte miaraba ny miara-manonja MBS Mata de miarabanao ihany koa zany ny ekipa rehetrarehetra raha fanomeza tsorato de tahaka ny fiarabana rehetra de miaraba ihany koa izy ho atsika de hoe miara-manonja ihany miara-manonja hatrany misaotra indrindra tompoko iala zakamanana miaraba anareo de miaraba ny aly ihany koa zany zay vao manomboka zao fiandohan'ny herinandro izao itovy razaka de miaraba anareo mpanolotra ny mpiara-manonja rehetra toraka zany tovo de miaraba anao ihany koa zay tena tsy misaraka ary tena anisany tena manoratra betsaka sy manao partage mihitsy amin'ny zavatra zay resantsika eto itovy razaka ka reny efa nataon'ny TGV tamin'ny 2009 reny ny fitsaram-bahoaka tsy misy fitsarana eto satria raha gasy no manolotra ny taniny dia voaheloka ragasy no mivarotra toka gasy dia voarary fa rary-karana no manao ireo zavatra ireo de mahazo alalana tonga de any amin'ny TGV fa tsy mandalo fitsarana satria ireny vahiny reny no mahazo alalana zay ny fomba fijery ny tovo azy zay olo-pirenena sasaky sateksa le toy an'le tambelo iny le mihinana pasteky voatango sy le resaka tany sy le tsy firarahinany voaka sasaky sa teksa zany fafakely le anarana fa tsy mampaninana fa ty mo no Facebook de makasitraka anareo miara-manonja de ohatran'izany toraka zany ianao raisy miverina fakasitrana avy aty aminay Zaka Randre mitatsoa salama dole de miarabanao raha zaka izy ty iga apetsana Iarso miaraba ny MM rehetra tompoko herinandro farany amin'ny volana marsa be boty be galona tsy manatanteraka ny tena asany eny ary zay moa fomba fijeriny ga apetsana Iarso azy ivonja rakoto dada ihany vaolany hatramin'ny Moramangy io mbola ho resahiko kely amintsika rehefa aveo zay resaka zay Ihaja Emile miaraba miara-manonja MBS
tovy razaka miverina indray efa mirediredy sisy le TGV brocatera satria zy moins 550 jours ny dikan'io zany a sisa anaovan'ireo a adalàna zany hoe 500 andro sisa zany efa de micode 2023 mihitsy raha tovato de efa mamoaka foana saika isan'andro zany eny ary tiana elianina raha soavim-bola salama daholo tompoko de mirary soa antsika rehetra daholo de ohatran'izany ihany ko ianao tsy adino raha soana tenaina elianina miraba miara-manonja MBS radio mata misaotra sy mirary soa hatrany de toraka zany ko ianao raha arjaona zonika raha atao zao na raha pitsy ny fifidianina tsy misy propagande tonga de lany 70 isanjato dada fa na izany mila mitandrana ihany tsika satria ny mpangalatra de tanina zatra mitsotra tsy mety mivokana tsony anatin'le alabato ny tiatsika resana zany Wilkofa Rosello de miaraba ny MMG rehetra miara-manonja ny tinitenenina amin'io mandady ny trampo vaoka tsy andriandry elaitsony re tompoko za mihitsy mififanetana samy olo-pirenena io hitandrina manoloana ny zavatra ataony reto olona reto anova kokoa ny any Moramanga satria dia nandalo tany Moramanga mo président Marc Ravalomanana dia anisany mba nandalo ihany koa ny tena tao anatin'izay fitsidiana zay kokoa ho an'le namana tena nangataka mafy tena tonono mihitsy satria ty raha namana ty zany de hoe tsy misy lay tsika mandeha am'le boke satellite de amin'ny Facebook zareo mandray de iny zany no rehefa riva zany de mandefa ry zareo de mandefa le subwoofer zany de mandeha mitatatata de eo amin'ny 700 olo isakariva zany mieno an'izay miara-manonja izay de nga evarista zany de kokoa anao evarista tena nangataka an'izay sy anareo rehetrarehetra zay mifanena taminay na teny atsena na teny andalana rehetrarehetra teny tamin'ny janonana ho an'ny Moramanga natao aminay trano lehibe tao amin'ny Emeraude zany de kokoa anareo rehetra mihitsy satria tena panaraka atsika ary tena miaino tsy tapaka mihitsy ny vahoaka Moramanga ary tena maharabavao ianareo ary tena miaina zany tena fijaliana sy fahorim-bahoaka zany tahaka n'ireo distrika maro manerina Madagasikara de nanana ny etaetanareo nampitondraina sy nampombaina tamin'ny président Marc Ravalomanana satria teny amin'ny lalana rehetra teny de tena niantso mihitsy nareo dada mivereny tena hafa ihany tamin'ny andronao teny ambon'ny fiarakodiny sasany porte-bagages telo no nijoro tazana mihitsy aizany ahitana ny dada ny sasany de teny ambon'ny posy no niakatra misy nanaraka tamina kilometatra vitsivitsy ny sasany ray de tena nanadininy tsena misy fa de niazakazaka hoe ao dada Ravalomanana de tia ampidirina de zany rehetrarehetra zany manam-porofo fa mbola tsy miova ny fitiavan'ny olona ary Moramanga raha teo moa zany tamin'ny fifidianana be ny tanàna farany teo de izy no nandresy fa ninina ny resena teo anivon'ny tribunaly administratif moa zany tany Tomasina ny candidat be ny tanàna avy amin'ny antoko tiako Madagasikara zay tsy mbola misy famerena zany de violation na texte zany satria tokony isy fifidianana ho atao nefa tsy naverina efa tapitra ihany mandany le be ny tanàna fa tsy mbola misy am'izany famerena fifidianana izany zay ary no azo lazaina hoe ampidirina sy hitondrana ny adevitra sy resadresaka rina fa ianao moa efa voniny eo indray de efa avy nisotro rano tao ambadika tao rina de sady nangonangona azy efa voatsara ho fantatra de omeko anao indray fandaminana azy iny ary mito ihany ny miara-manonja MBS radio mada misaotra ny fanira zafy manantany mitondran'izay angom-baovao sy fanamariana maro samihafa izay andray ny député Jery Randrebolaina isika zay lany tao amin'ny distrikany Avaradrano tamin'ny alalan'ny Tiako Madagasikara izany fa de reto koa mbola misy hoe ataovy kokoa zay misy remim-pianakaviana maromaro mihitsy any amin'iny faritra Avaradrano iny faritra Isabotsinameana iny zany tena miteny hoe ataovy kokoa zay remim-pianakaviana maromaro zany tarihan'ry madame Saondra de ny any amin'iny Mahatsinjo Ambatofotsy Avaradrano amin'ny tanànao zany ny eo Ambomenao mena avaratra kely mahazo any Atsahalava dia mena tsimitsimo tena Ambatofotsy aty misy Andry Ambolotara de mety tsy nanana misy Ambotona dia ao Sabonamo somary mena tsimikely misy an'ny Sonedanana dia Tsarafara dia mekandrefana kely misy any Ambonorina sy Namehana sy ny rehetrarehetra iny tonga hatrany Lazaina sy Anosy Avaratra sy iny sahafa rehetrarehetra iny zany dia arapaina daholo ianareo zany manaraka ny miara-manonja amin'izao fotoana izao ary tsy hoe manaraka fotsiny fa tena hoe mandray mihitsy ary tena misaintsaina ny zavatra izay resana eto eny ary
araka nambarantsika teo hoe député Jerry Randriambolaina no raisina rehefa avy eo fa ny fotoana moa zany maro de maro koa no zavatra tsy maintsy enjehana ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia efa eo zany ny zareo vehivavy zay nivon'ny tiako Madagasikara ikarakara zavatra tena lehibe mihitsy satria ity 7 mars ity zany dia tsy navela andalo fotsiny ary izy io tsy hoe mariana ohatry nisy ataona mariana fa izany hoe vehivavy zany de manana ny andraikiny ihany koa zany eo anivon'ny fiainam-pirenena ka dia manana ny izay hoetiny ao anatin'izany ny vehivavy tiako Madagasikara maro ny fandaram-potoana de ometsika sehatra avy hatrany izy ireo satria mbola maro ihany koa ny fanomanana zay tsy maintsy ataon'izy ireo zany am'izany rehetra izany dia faniry Razafy Manantany no andray an'izy ireo vetivety ianao faniry hita vetivety ianao tsy hita io ndray ianao io tonga de raisinao ny vehivavy ikarakara nyity raha ity 7 mars eny ary ho an'ny fandaminana moa de zay ndray aloha zany no hitondrantsika azy satria mbola maro kenikenoina koa ny vehivavy satria akoatran'izay de mbola ikarakara ny raha tokantrano samihafa eo anatrehan'izay hoe ady mangotraky ny fiainany isan'andro san'andro izay de ometsika lalana izy rehefa mifampidinika tamin'ny solombavam-baoaka atsika hoe tena mbola betsaka no sahaniny mo betsaka ihany koa zany ny hanaovana ny fandaminana somary mangataka fotoana amintsika mihitsiny satria iresaka zavatra lalindalina misy ntsika amty androany ity de zay zany no ho an'ny fandaminana de manarakaraka eo zany député Géry sy député Alain raha tsy mba zafy zay tahaka ny hoe inona moa zany Epifania Bodirindrina tsy hoe Russie Ukraine akory ny tiatsika tenenina zany fa tsy mirano savaradrano tsy misaraka reo fa mifanakaiky Madame Lydiano iaraka amintsika izy moa zany de anisan'ny mpikatroka vehivavy tiako Madagasikara miarabanao mirabany Faniry Andriamanantany Razafy Manantany azafady indrindra tompoko de mirabanareo député de mirabanareo technicien de mirabantsika vahoaka rehetra eto Antananarivo eto Analamanga de mirabany rehetrarehetra any amin'ny faritany koa tsy adino koa nareo rehetra any ampitan-dranomasina manao ana daholo tompoko za aloha zany vao mahita Madame Lydia de verina ho an-tsaiko avy hatrany le hoe io le madama le tena hita foana tamin'ny tolona tao amin'ny Magro nanomboka taty amin'ny 7 teny Ambohijatovo 12 raiky ambin'ny 12 ka raha resaka tolona ny resahana de eo foana io eny lay Andriambavilanitra Madame Lydia anisan'ny mpitolona eo ianao eo mafandraika indrindra am'le 7 mars ny zava-misy am'izao fotoana zao de mitolony ianareo de mbola eo foana tsikivy tsiketraka ary tsy mahatsiaro fahasairanana satria mahatsiaro hoe misy zavatra tsy nety ny zavatra tokony hijoroana raha tolona ny resahana marina tokoa zany somary manatona ihany micro marina tokoa zany Faniry fa tsy niala mihitsy ny teo amin'ny Macro zany ny tena satria nalahelo loatra zany tamina nalana ny Filomary Karavalomanana tsy napozana moa ny zavatra nataony ry zareo TGV iny de nalahelo ny tena hoe manana didy sy andraikitra zany de nitolona tao mihitsy ny nandaninana tanyrano ary tsy nanaiky mihitsy ary tsy netiny aly de za moa zany rehefa miteny amin'ny vahoaka hoe mbola tsy vita ny tolona nataontsika tandremo de misy an'ity teny Estera ty foana moa zany no tsy adinina hoe fa ataoko ahoana ny fijery ny loza manjon'ny fireneko sy ny fandringanana ny havako de zay foana zany nenay ny vehivavy moa zany rehefa manao zavatra de tena manao amin'ny fotoko de tonga foana zay mitolona ninninona zany teo na fanana na tsika neretana teo daholy na ny orambe na lacrimogène zany nohanina mihitsy zany lacrimogène hoy izy nataona hoe indray ny climogène fa ho avy fa lacrimogène tena izy voky zay misy nareo tena kiantsy zany mihitsy zay ary zay tsy natahotra fa nitanjona nalahelo zay ary nitanjona anay mbola tsy vita de mbola teneniko amin'ny vahoaka namanay foana hoe azafady ny mpiara mitolona aminay hoe ny tantsika mbola tsy vita fa vita raha tsy
mitondra iflomarika rahavalimanana zay zany zay vao mipetraka fa zay de tsy maintsy hitanao naiza hitananay hoe reo indray le vehivavy de mitarika ny olona foana zay a tsy maintsy eo foana zay am'le tolona zay le resaka tanindrazana mihitsy ny antiako antanina madame Lydia nijoroanareo le tolona ho an'ny tanindrazana io mahazo ny firenena am'izao fotoana zao manamafy ve zany fa ara-dalàna sy rarinareo raha mitolona zao ny aina amin'ny firenena tena rary mihitsy zay raha mitolona fa tsy ara-dalàna mihitsy zao satria na ny tanànanao arange rehefa kelikely de vahiny nge nipetraka ao fa zao a raha mijery ianao vahiny a tsy vahiny ero ianao zany tsy manana fahalalanao mihitsy raha ianao indrindrindrindra zany raha vao hoe misy olana ianao a de mivahiny foana tsy maintsy manandanja no ianao ary tena tsy mety mihitsy aloha zao hoe tena mampalahelo be mihitsy ny mahazo ny vahoaka am'izao a satria ohatry ny namidiny amin'ny vahiny ve sa ahoana mihitsy ny ty tany ty de niatsy any am'izay indray aloha fa rem-pianakaviana mihitsy no tena hitondrako n'le adevitra ianao eto tsy haiko aloha na rem-pianakaviana miaina ny resahan'ny olona momba ny vidin-javatra ianao sy ny vidim-piainana na anisan'ireo mahazaka ianao fa raha ny zavatra iainanao isan'andro amin'ny maha-rem-pianakaviana anao a sy enenevon'ny fiarahamonina manahoana ny zavatra misy ankehitriny Madame Lydia tena ratsy be mihitsy ny zavatra misy ankehitriny satria raha mijery ny vidina menaka zao ianao a na le en vrac ara ray alina ny litre hitombona ve ozy izy ianao aizana hitan'ny olona hoe 2 alina isan'andro a zay vao ampy isakafoanana am'izao fa zararamina tsy maintsy farafakeliny zany satria rehefa atao compte ny kilao amin'ny vary zao 3 charbon tsy mahazo raha tsy 500 savony tsy mahazo tsony 200 tsy mahazo tsony na menaka ary zao tsy mahazo tsony raha latsaky ny 500 ny savony a 700 vao mahazo an'le kely blitika kely lamba rainga le ohatrinona taloha zany raha sy diso le tam'le 500 taloha reny sa 300 500 tsy mahazo tsony zany 300 zany 700 700 savony kely le tena kely izy le kritika kely sisa 900 zao tena mampalahelo izy de aiza nefa nahitan'ny olona zany jerenao tsara fa ny olona ne indrindrindrindra ety amin'ny faritra misy anay ety zao ohatra eny Andavamamba Anjesika ohatra zany ny ololeny a ny asan'ny ololeny zany a mivaritra de manasa lamba de matsaka zay ny tena asa amin'ny akamaroan'ny vehivavy eny inona no amidinao eo ko ny olona rehetra ary lasa mivaritra daholo lasa tsy na mivaritra ary ianao a tsy mahalafo tsony satria saika mivaritra daholo ny olon-drehetra isaky ny ray metatra isaky ny ray metatra manasa lamba ohatriny isan'andro ny azo manasa lamba zao a raha nytanina le olona 3 isan'andro nefa zao a na mipanakarama rehefa tsisy tsony mipatsaka rano ahoana patsaka rano a ny rano vidina am'le bidon jaune reny zao a 50 akoatry ny karamany de na ny panakarama matsaka raha zao efa tsisy tsony satria efa tsisy manambola tsony olona efa tafiditra any anaty vilaninao indrindra tsika vehivavy zany a mafy mihitsy mahazo tsika vehivavy am'izao ahoana ny naizanaty zany ara nefa ny fomba fifanetana ny nenevon'ny fiarahamonina zay zany le zava-misy efa fantatry ny rehetra hoe mafy le vidim-piainana mafy le fiainana matsiarotsiarana zany tamin'ny andro ny dada ny rehetra tena matsiaro ny andro ny dada mihitsy ary zareo ary ny teny mihitsy tena namitaka anay ty tananay ty sady atsanga ny tanany namitaka anay ty tananay ty rebirebeny zay natao an'izao nefa ny a zava-doza zao no mitranga doza izy a hoe aza malahelo a aza malahelo voalavo maty fa mbola hiakatra ny any tsa efa misy olona matanjaka sy mahery any a hoe tantsika anaovantsika fanetanana apetrakytsika n'olo an'io tsy mamely io tena tsy mamely azafady indrindra fa tena tsy mamely tena mafy mihitsy ny fiainana am'izao a indrindra no entinay vehivavy satria ianao zany a ianao vehivavy mahita ny voaka sy miditra ao vao tonga any ny volagna de efa fantatra ao am'izao tsisy hoe ny lehilahy ihany miasa tsisy an'izany tsony zao miasa mafy ny vehivavy tena mingamby ianao de ao anatin'ny herinandro indray mandeha misakafo zao ara miara-miasa tsisy maika efa tsy ara-iasa tsisy zavatra mora tsony zao miara-miasa le lasa ny vavy tianao tenenina miara-miasa ka samy mandray andraikitra ny eo tokantrano amin'ny fitadiavam-bola zao fa tsy mandeha tsony le hoe dada ihany ny miasa na ineny hoe dada ihany moa fa neny moa tsy maintsy hoe dada moa tsy maintsy miasa de atramina fandraitra ary rangaha ty zao miakatra
hafakely indray zay tena hafakely a satria raha ny atsena zany de hoy izy nataon'le rangah mizaoro madama mividiny entana io gagabe mihitsy a jerevana tsirairay miakatra daholo atramina fandraitra ary nery madama zao izy miakatra fa ahoana raha amin'ny mahatonga an'izany tsisy fijerevana mihitsy ny sosialin'le vahoaka ianao nefa ny ary mitabataba makatsa makarimaka tsy fa le vatsitsinjo resahana sy le tosika fameno anisany mba nahazo an'izany ve ianareo atao hoe hoan'ny vahoaka zany asa mba miparitaka sy mba misy ve zany eny amin'ny tena nisy fizarana tikemaly somary atao ny micro nisy fizarana tikemaly teo amin'ny fokotaninay a za tsy tao anatiny de nanontaniako le madama fa ahoana moa izy ty inona mahazo de inona tsy mahazo de hoy izy nyteneniny mantsy raha riva de nefa ny zareo milaza fa izy manana karine vaovao de manana za manana karine vaovao nefa ny a tsy nahazo de hoy izy nyteneniny zareo hoe raha riva ozy izy a hoetoety ny karine anao iny a de mahazo ianao ka tsy fantatro nefa ny zavatra inge tsy natokana ho an'ny TGV io vahoaka malagasy rehetra nytokony satria ianao mandony trosa amin'io fa nga io hoe natokana hoe ho andro zareo TGV rery eny ary maraparantsika madame Lydia rapitso ny 7 ny volana marsa ataontsika hoe fahatsiarovana an'ireo mahery fo reo tia tanindrazana reo malagasy izay azo lazaina fa nitolona ho an'ny tanindrazany misy hetsika atao any Belera any rapitso ifanotrona ny rehetrarehetra zay verina fa tia tanindrazana marina tokoa zany manahoana sy manahoana ny amin'izay rapitso amin'ny sivora sasany zany de izy fiarahan'ny vavaka atao eny Belera QG Belera de anetanana atsika rehetra vahoaka rehetra io zany tsy akanavaka nalana vavy hoety mivady aman-janaka hoety bebe hoety dadabe ainy ty ozy izy ray manonja vavaka nataontsika amin'ny baiboly no entina any sao de avy indray misy beboto be ipotra indray io mino fa mety tsy hisy an'izay tsony fa hiara ivavaka tsika rehetra zany manetana tsika rehetra ho avy amin'ny vavaka io nalana vavy na tanora na antitra ho avy amin'ny Belera zany tsika amin'ny 7 sasany rapitso talata 7 mars rapitso moa zany fahatserovana ny tolona natao tamin'ny 7 de ho fahatserovana ny koa zany sy izao loza mahazo ny firenetsika zao mbola averiko ihany ty teniny ao amin'ny Estera toko 7:9 fa ataoko ahoana ny fijery lozanjo ny fireneko sy mifandringanana ny havako de misaotra indrindra tompoko de mampahery atsika rehetra indrindra tsika vehivavy mampahery atsika rehetra ny tenako aza kivikivy tongava amin'ny vavaka io fa ny vavaka manova zavatra tsy voatery fa ny vehivavy rehetra rery nefany fa hoety dada hoety bebe hoety ny zanaka eny ary ny teny nambarany Filoha Karavalomanina Mandrakariva de hoe raha mbola misy ny farany tsy foana ny fanantenana de misaotra betsaka ny madame Lydia isika mbola misy andriambavilanitra ray raisitsika de madame Zona ireny Diamondra zay ny fahafantarany rehetra azy mbola manodidina an'izay resaka hoe reny mpianakaviana iteo mankotsika zany nandray mpianakaviana zareo avany Belo amorony Tsiribiana de robe zao de aleo kotsika andray reny mpianakaviana robe zao de mbola andray solomavamboaka robe zao de zahay mpanolotra valo zany tsika no misehatra amin'ity androany ity zany de ny reny mpianakaviana avy any lavidavitra misy azy iny akazondande iny fantatry ny rehetra misy amin'ny madame Zo reny Diamondra fa izany ko de mpivezivezy eto amintsika aloha tonga de ifantoka avy hatrany aloha tsika miarabanao aloha alohan'ny ametrahako fanontaniana zavatra hafa miarabanao faniry de miarabantsika rehetra mpanaraka ny miara-manonja MBS Top Radio na eto MBS Radio Mata MBS Radio Mata na ny eto an-toerana na ny any ivelany na izanay zany de miarabanareo tompoko ngeny ary
ty moa zany tsy maintsy apetraka ny rehetra foany ty fa de apetraka aminao ihany ko satria ianao a de le rem-pianakaviana le tsy misaraka amin'ny tononkalo eny amin'ny magro de ianao ihany ko le rem-pianakaviana eo foana ianao am'izay hetsika rehetrarehetra atao a mifandraika indrindra amina tolona zao fa mbola eo nareo tahaka ny napetraka tamin'ny madame Lydia mbola mijoro mitolona hatrany ianareo mbola misy tsy mety tsy rarina atrany atrany atram'izao vonina foana tompoko Ya. mijoro zista inona ny anton'izay hoe mbola tsy mitsokady mihitsy ny rem-pianakaviana takanao ohatra matsapa am'izao fotoan'izao a fa tena ao anatin'ny fahoriana tanteraka indrindrindrindra zahay ireny mpianakaviana na mitsinjara n'le vola kely a hoentina manatanteraka anasoavana ny tokantrano na amin'ny andro andavanandro ary raha misy 10 kely de atsinjaraina kely iny etsetretsetsetsetra tena mafy ary tena mafy tokoa noentin'ireny reny mpianakaviana am'izao fotoan'izao ianao matetika mivezivezy raso aloha ny lalan'ny RN3 iny aloha manahoana maka ny Anjorobe misy tsara ianao mijanona eo akazon-danda ianao fa tsy fantako na mbola tonga lavidavitra any ianao manahoana aloha ny lalana am'izao misy misy toerana tena tsara parti tsara zay tamin'ny andro ny Flora Valmanana nanovana anazy fa misy a iny afaka ny akazon-dandy hoeny Mangamila tompoko de tena efa miaratsy kanefa ny iny RN3 iny tena anisan'ny tena lalana tsara tamin'izany fotoan'izany tamin'ny sabotsy ny azon'ny lalam-pirenena faharoa de ny arahany rehetra nahita ny aratsy ny lalana de hoy président Marc Ravalomanana rehefa nigabary hoe mbola mametra-panontaniana hoe lalam-pirenena ve ty lalana andehanany ty de ohatran'izay ihany ko ny lalam-pirenena fahatelo iny mbola lalam-pirenena ve satria mampikaikaiky ny rehetra mihitsy manahoana ny fiainan'olona any ambanivohitra any tena roatra kely am'izay aminao ako tena mafy satria na ny kapoka ny vary ary ange manahirany tadio tsara fa nisy fotoana ange tsy nisy rano tsy nisy orany ary zay tany a tara be vonanetsa hatram'zao zany zay raha ny tena marina zao zay miakabokatra nefany a tsy miakabokatra zay satria tara le rano de dikan'izany ao anatin'ny fahasairanana tanteraka zany zay ihany tanàna ya andeha kely am'le le fiainana andavanandro efa niteneninao kely ihany hoe tsinjaraina sarotra le sy ny sisa de manahoana ny fanabeazana sy ny fahasalamana am'izany amin'ny marem-pianakaviananao foana ny fataon'ny adevitra fanabeazana ny fanabeazana moa zany de eto am'le fianarana ankizy aloha voalohany indrindra fitsanjarana zany ange vao tonga le karama kely de tsy maintsy atokanao zany hoe tia écolage kely ndraindray a tsisy penina tsisy stylo lany ny cahier de eo ianao de efa mieritreritra hoe aizandray no ahita zany de rehefa aveo fahasalamana aloha raha vao misy marary am'izao fotoan'izao de hoe minana paracetamol na mafapana de tsy ny hoe raha mba reradreraka de asio magnesium kely asio vitamine C tsisy tompoko fa de ny voasary makirana sy ny siramamy ary ny tantely zay no atao zany hoe reny zavatra miady gasy sisa no azo atao de zay no entina anamena ny amerinana indray ny hery indrindrindra moa ianao raha hoe sendra mikohaka kely na voan'ny sery kely de tsy matakatra intsony zany ny andeha hividy hoe ny pharmacie tsy vitan'ny olona intsony indrindra fa ny any tanàna zany de tsy ho tafavoaka mihitsy intsony ratsy reny ady gazigazy tsotsotra kanefa mahasoa ya maraparantsika manahoana aloha fandriampahalemana any ambanivohitra any fandriampahalemana tompoko de azo lava le azo lava zay manko miantso vonjy ny dikan'izay azo lava tamin'izany fotoana tamin'ny andron'ny Flora Valmanana tsy nisy zany hoe omby opahatra zany de avoaka am'izao fotoana nge ka ny omby opahatra ara de avoaka misy mangalatra zay ary amin'ny andro atoandro ary misy hoe dalo reny mandalo reny nisy fotoana tena ohatran'izay tao nareo talohanareo teo de dalo reny olona reny zany dalo reny dalo amin'ny andro atoandro be fa ahoana sy zany asa monjy any varabaratra any ohatrany andeha any Sadabe sy ny karazany any tsy milambina zany tsy milamina mihitsy zany ny tanàna fa tena azo lava azo lava eny ary tahaka ny nambarany madame Lydia teo miaisy fitaovavahana rapitso eny amin'ny QG Belera zany de mbola mijoro eny rem-pianakaviana eo ianareo eo 7 marsa no adevitra 727 mino fa manana fanetanany am'izay koa madame So misaotra faniry eny tompoko efa voalazany sandro vavy teo ihany kanefa manamafy ny tena
ny mikarakarany io aloha de vehivavyntsika Madagasikara mazava ho azy ao anatiny tetikasa vehivavy mendrika mavitrika ho an'ny Madagasikara ao io tetikasa io a de manana voamiery isan-karazany ary ao anatiny voamierany aim-panahy sy ny asa soa io mikarakara mahatsapa fa ilaina zany hoe fanetanana azahoana indray manangona hery hijoroana vavolombelona ny mpitolona rehetra satria tao anatin'ny tolona ny 7 tanatin'ny tolona ny 5 7 ary mbola ao anatin'ny tolona mavaevaitsika izao dia hoentina mbavaka zany mitondra fanompom-pavahana iraisam-pinoana feno zay no entin'ny vehivavy mendrika ao amin'ny QG Belera zany manomboka amin'ny 5 ora sasany zay efa nyteneniny raha vavy teo zandry teo anetanana antsika rehetra indrindra isika zay nitolona teny amin'ny kianja amin'ny finoana zay nitolona teny amin'ny kianja amin'ny finoana tsy anavany tamin'izany fotoana mantsy ny Renidemondra de nanome fahatserovana ireo ray aman-dreny zay nitolona nandritra ny 5 taona 7 sy 14 sy 14 de nanome fahatserovana fa certificat ny Renidemondra tamin'izay ko asaina daholo isika rehetra zay nahazo an'ireny na ireo zay tsy nisitraka ary misy ny efa nodimandry misy ny reraka efa tena reraka misy ny osa kanefa koa misy ireo zay mbola ao anatiny hery de me tongava maro iteran'Andriamanitra ame voninahitsika fa mbola reto etotsika mijoroa hoy ny Flora Valomanana anoy indray ny tolona ary tsika tsy manaiky zay nge ry zandry faniry ny tena nizahana teny amin'ny kianjo e nizahana teo ny tolomana teo niverena ny Flora Valomanana efa hita tanany zao Flora Valomanana ka andao asehontsika fa indreto izahay zay nitolona tsy ny fofovolo zany hoe niezaka nanatanteraka ny lalandra zany tolona rehetrarehetra teny amin'ny kianja ny finoana izany de manatena fa ho avy maromaro sika araka ny teneniny zandry vavy teo hoe ataoko ahoana ny fijery ny loza mety anjao ny fireneko zay konkoa dia tsindriko fa anisany slogan teny noetiny neny Flora neny Ravalomanana nananehony tamin'izy ho candidat ho ben'ny tanàna teto amin'ny Tananarivo ka Ramanana zany zay de fandraisana tanana zay zavatra ny tenenina ary indrindra zay slogan nataony neny Ravalomanana zay feny de feny zay fanazavana ny entiny Madame Soa zay de akasitrahany ianao zany ny vahiny teto efatra be zao nefa niraisitsika zany hatram'izao miraiky ambin'ny 10 raha mahery zao tena isorana ianao de omendala ny Madame Soa zay mbola hiasika ny fanomanana samy hafa ihany koa fa de am'iraiky ambin'ny 10 latsaka 3 minitra zao na vita nandray amin'ny belo morony tsiribiana isika de mbola naka an'ireny andrem-bavilanitra reny mpianakaviana roa be zao reny de indray arina andamina azy amin'izay zany mpanao gazety mandendeha atsika ary andrindra mifandraisana ny député Géry Randrembolaina zay efa vonimboninao ihany koa ny solomavamboaka atsika asarina na ahoana fa efa misy commentaire voninao ihany anambaran'ny technicien fa omeko anao aloha ny micro ndray amito ihany ny fandarantsika mbola eto isika menakavy miara-manonja MBS Radio Mada mialoha ny idiran'ny commentaire rehefa misy ao de misy mantanonareo zany nareo ahoana miara-manonja rapitso 7 mars ahoana fotoana lehibe io torom-panafahana 5 taona de ahoana ave zany de ahoana de misy miara-manonja MBS Radio Mada sa tsy misy de mivalana zany dia misy ny miara-manonja MBS Radio Mada fa afa somary iovakely ny style zany inona moa fa misy vahiny aloha zany le vahiny dia zanaka MDRM efa tao zany ny fandaminana zanaka MDRM le olona ary ny tezaina tao anatin'izany hoe tena fangiry firina tamin'ny mbola zaza zany izy tamin'izany fa efa niaina sady zany hoe manahoana ny resaka fitiavan-tanindrazana sy ny sisa zany de zay zany no efa tenenina de meloha aloha misy miara-manonja Rahampitso fa eo ihany koa ny fanamaraina isan-karazany isan'izany zao lay etsy Abelera araka ny teneniny reo ary mpianakaviana teo zay fotsiny angamba no azo ambara aloha fa raha misy ny
faneokevitra indray amin'ny alalan'ny soratra dia alefatsika avy hatrany imamijo madaranjarivo miaramantsika rehetra andriamato isany rina faniry ny vahiny eme rosalin ny technicianna mbs radio mada ny miaramanonja maneratany eo dia miaraba anao ihany ko tsika menakavy ihany no eto ny manaraka indray i manoarjon alexina zany de hoe makasitraka miaramamonja mampitany tsara ho fantatra aty aminay miadana andramasina dia miandry ny fiverenany dady 5 isanjato ny lasa-bato aty mantsy tim avokoa misaotra fantatra mihitsy ny ao ambomiadana ny ao andramasina rehetrarehetra iny dia fantatra tsara mihitsy momba zay tiana elianina indray zany miteny hoe izay mitambatra vato izay misaraka vasika fa saika dia mitambatra amerenana andada eo amin'ny fitondrana izay ihany no vahaolana ahafahana amin'izao fantrana izao zay manaraka indray mamijo somary miverina akely zany arabaina sivy mianada zany knaps mitoy ny tolona iny de vaovao zay mbola vonafana be tamin'ity marain'ity iaina zoze indray zany dia kokoa miaramanonja mankasitraky zay tsy miala amin'ny miaramanonja afoana sika menakaviny eto satria raharam-pirenena tsy maintsy banjinitsika manaraka indray i Jean Claude Rasoa Maefa handova fahantrana manara-penitra izany ny taranako raha izao no mitoy ny taranaka anyrinany mihitsy dia fahantrana miandry azy raha ohatra ka mbola mitoy zao fasairanana isan-karazany zao iraso natenaina elianina indray moa zany de hoe mankasitraka madame Lydia veloma mandra-peona zany iny verina itovy razaka aza matahotra fa mino fotsiny ihany zany mihitsy ao amin'ny filazantsara marko ao zay etsika Montpellier kopatanana avy aty Montpellier MBS ihany ny anay de misaotra ny any Montpellier sy ny any a Frantsa rehetrarehetra any mamijo miverina kely misaotra amin'ny madame Lydia miaraba rahavavy zo tafita any amindreo ray mpianakaviana any zay ny manaraka manaona tsy misy tsony dia eto zany ny député Jerry Randremolaina vavita tamin'ny alalan'ny tika Madagasikara tao amin'ny district ny Avaradrano miarabanao député miaraba namana rina ary miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandarana miaramanonja amin'ny teny ity arabaina manokana ny avao amin'ny district ny Avaradrano indrindra ny ao amin'ny commune Ambomanambola zay navita ihany koa ny redynamisation tamin'ny omaly sy ny fametrahana andreo Brancom team dia miaraba manokana an'izy ireo zany ny tenako no zay fitsanganan'ny Branco vaovao sy fanatevenana le Branco ny commune Ambomanambola izay zay ny atao hoe fiarabana angamba aloha namana rina ka hiditra amin'ny Atsipriany sika anisan'ny vaovao lehibe moa zany tamin'ny faran'ny androndro teo ny fahatongavan'ny président Marc Ravalomanana tany Moramanga dia afaliana tsy ompitratra izay no ilazana azy afaliana tsy ompitratra ny nandraisan'ny olona ny président Marc Ravalomanana tany Moramanga tany izay no entsika miainga député Jerry dia avy eo tsika manohy ny resaka momba ny fiainam-pirenena sy izay afaka resahana rehefa vonona ny tatim-baovao namana teknisianina momba ny fandalovan'ny président Marc Ravalomanana tamin'ny Moramanga dia hoarahantsika avy hatrany. Lasa alohan'ny rehetra ny fahatsiarovana ny andro ny 7 martsa 1709 ho an'ny antokontsika i Madagasikara. Nidina tany Moramanga toerana izay nitrangany famonoana sy ny etsika tamin'izany fotoan'izany ny filoha Marc Ravalomanana niaraka tamin'ireo délégation nantariny. Ny filoha Marc Ravalomanana izay mahatsiaro manokana isan-taona io daty manan-tantara ho an'ny firenena io. Ho an'ny androany dia nandritra ny fameloma maso ny antokontsika tao Moramanga no nanomezan'ny filoha Marc Ravalomanana afatra ho an'ny mpikatroka atim sy ny vahoaka malagasy. Teto no fahatsiarovana sy ny alalana hoe zany mahery foany malagasy zany teto Moramanga. Noho izany mankalaza atsika amin'ny 29 mars fa ny atsika ataontsika le 26 mars aloha fefeto ihany raha ba manokana andreo le ray aman-dreny mbola velona reo le atao hoe bekotro maroratra akanga sisa nanamborana dia mirahasoanareo izahay zanaka teorina zany mba ho salama tsara nareo fakahity atsika
atram'izay a tsy tapaka mihitsy nankalazany izy io ka noho izany a tsy aritso mihitsy tsy aka ty androany diso le zany hoe tsy ho avy aty fa sao de zao sao de zao ho avy ako tsy ho avy iny tonga tya zao a ankalaza miaraka aminareo a ataotsika lasa hoe aminareo ny ankalazantsika azy androany asabotsy de zao rehefa mankalazany io zavatra roa ihany leo a-tsaina nisy olona lahery fo ty ato am'ty fireneny ty a mijoratra amin'ny farany say namony eny de faharoa isika taranaka ty a tsy andrara kilomendoa tsy andrara kilomendoa tsika fahaloaraka sy azo atao de ina nataotsika ijery le nambanao reo tsy nahazo fahafahantsika raha tsy niady reo tena nyenyreo tsy hoe situna fotsiny fa tena niady namony eny fa isika isitona le namantsika anatin'ny fantrany niady ny tena ady divatsika inge zao de mifantrany ka de mampirisika anareo a hoe samy mieritreritra tsara nareo am'izay ary zavatra anakiray farany no resahako aminareo de zao ny firaisakiny rehefa mame toromarika aho de mirahina tsara ianareo tsy mahazo mandeha raha tsy mahazo toromarika tsara ame toromarika aminareo a ho avy le fotoana fa ny zavatra azoko resahana aminareo fotsiny de zao ankalazan'zany faharoapolo taona faharoapolo taona ny atsika nitsanganany tiako Madagasikara zany isika ankalazaina izy mbola zany hoe roapolo taona zany zay nanaovako politika roapolo taona de misy milazany hoe antsanao politika tsao président Lavanomanana zao hoe tia etiko lozana tsonotsono mbola anao a ary nareo aza matahotra mino fotsiny ihany aza matahotra mino fotsiny ihany fa tsy amelantsika mihitsy reo zanatsika tsy mianatra reo mafy zany a tena mafy anko mihitsy mitanakizy vidanana mofo mena kely izy taria fanolombany ery tsy nona nona fa tsy maintsy miomana tsara tsika zay fifidianana ho avy eo na inona hitranga tsy maintsy misy fifidianana foana na rovina rovi zay le zay hoe andriamanitra mahafatana le fotoana tsy maintsy efarany fifidianana io noho zany zany a de denjao tsika de mifanentana hoe zay toromarika aromasy tsara ny anaranareo a jereo tsara lany karam-panondro so zao Antananarivo ao misy karam-panondro olo tsy mitovy karam-panondro mitovy any efa olona ray ihany de be da be le anarana nareo maso de tsy ao anatiny fa raha zany nytenenareo zavatra telo fotsiny resahako hoe misy amina tapitrisany a nisy any olona tokony tsy fidy tsony na mampiasany amina tapitrisany a 3 millions ina aby izy reo olona efa maty any mbola sedy lamfidy ihany ny velona raha tsy velany fitiky ny olona maty ihany mbola ataony eo ihany olona tsy ampytaona mbola zazakely isany mifidy na le mineur le doublon ny olona anakiray isany verina indrony na intelo de tsika ve naika zany tsy maintsy raha mahasara le isy-pifidianana ka de hoe aminareo hoe tsy maintsy miezaka daholo ny tsiraray manara-maso tsara fa raha tonga fifidianana ho tsarainy vahoaka ao tsy anaiky tsony tsika manaraka hoe tsy anaman'izany tsony a tena ampy zay ampy zay amin'izao zafa misy to Madagasikara izao de tena ilaina ny manana toetsaina toy ny an'ireo malagasy namony ainy ho an'ny Madagasikara tamin'izany fotoan'izany izay indrindra no mahazava-dehibe izay afatra nataony filomarika Ravalomanana izay zay ny teny noentin'ny président Marc Ravalomanana tany Moramanga ary dia ambava omana ampo mieritreritra zava-dehibe ilay nambara teo ny amin'ny hoe tokony ianana toetsaina toy ny nananan'ireo ray aman-dreny zay nafoiny ainy tamin'ireny tolom-panafahany reny isika amin'izao fotoana izao isika zay vato namelakafatra izany mariana moa zany fa rehefa avy any Moramanga ny président Marc Ravalomanana dia mbola nisy ihany koa zany ny fitaompivavahana fanamariana zay 2020 mars zay no tanterahana sy ny tarihany ao anivon'ny fiambonana fiangonana kristiana eto Madagasikara ny FFKM tetsy amin'ny katedraly Andalakely tetsy amin'ny FJKM katedraly Analakely zany dia anisan'ny niatrika an'izany fitaompivavahana ny tarihany FFKM tetsy amin'ny katedraly Analakely zany ny président Marc Ravalomanana izany ary dia zava-dehibe ihany koa izay rehetra izay député Jerry Randriampolaina miainga amin'ilay teny noentin'ny président Marc Ravalomanana tany Moramanga teo zay tsy mety efa fotsiny amin'ny vahoaka Moramanga fa mety efa amin'ny vahoaka malagasy ray manontolo mihitsy tia tanindrazana ny teniny teo fa hitanao azy
ia zava-dehibe tokoa ny atao hoe fatserovana ny 29 marsa zay atao hoe nentin'ireo ray aman-dreny zokobe tolomana nanavotana an'ity firenentsika ity zany ary zay le tenenina teo hoe ho an'ny olona tia tanindrazana de tokony mametraka mandrakariva zay hoe fatserovana n'ireo ray aman-dreny teo aloha reo ary zay nisy sorana manokana président Ravalomanana satria nanararoatra mihitsy izy nentina tamin'ny Moramanga tamin'ny sabotsy teo sady nankalaza an'izay 7 marsa zay ary indrindraindrindra Moramanga ny tena nanaovana an'izay tolona mafana be zay dia nisafidy manokana mihitsy izy tamin'io hoe aloha Moramanga aloha no entina anaovana zay fankalana zay na de tamin'ny asabotsy ka nanaovana an'le izy ary indrindraindrindra ihany koa nanaovana ihany koa ny redynamisation tao Moramanga hitantsika tamin'ny sary teo moa zany ny kabariny zay atao hoe mitondra hafatra ho an'ny vahoaka malagasy satria raha ny zavatra misy amin'izao fotoana zao dia niezaka nanavitra ny firenena reo ray aman-dreny teo aloha sy reo atao hoe bekotro marolatra reo kanefa raha ny zavatra misy amin'izao fotoana zao ndray raha ny aina amin'ny vahoaka malagasy dia mifanohatra amin'izay tsy le malagasy no avotana na votan'ireo ray aman-dreny teo aloha no tohizan'ny mpitondra amin'izao fotoana zao fa lasa tena manao trindrifa lavo ary tena mampahantra ny vahoaka malagasy zany raha ny zavatra hita sy taratra amin'izao fotoana zao ka ny fankalazana an'izay 29 marsa zay dia tokony ho an'ny olona tia tanindrazana ary tena tia tanindrazana ny olona dia tena tokony manaja ny 29 marsa fankalazana 29 marsa 1947 io zany de zay zany no tsara iaingan'ny mpitondra raha matsiaro ny atao hoe tolona nataon'ny ray aman-dreny reo de tena tokony tena hijery ny tena tombotsoa sy hoe fiadanany vahoaka malagasy ary tokony iaina amin'izany hoe fahantrana zany tsony vahoaka malagasy na manarina satria ny antony toloman'ireo ray aman-drenitsika teo aloha reo de hoe tena nafaka amin'ny Madagasikara nefa afaka tamin'ny atao hoe akolaka raha zavatra misy amin'izao fotoana zao hoe afaka izy teo kanefa rehefa araka miova mpitondra de lasa fanohatra amin'izay zavatra misy zay zany ny zavatra iaina amin'ny vahoaka malagasy ary zay nisy sorana manokana président Ravalomanana hoe makalaza ny 29 mars io izy raha nisan'izay ny fanetanana nataon'ny reo vehivavy reo zay hoe nisy fotoam-pivavahana rapitso ao Belera de zay zavatra no atao hoe porofo anankiray hoe tia tanindrazana président Ravalomanana sy ny tiako Madagasikara miaraka amin'ny RMDM noho izay fangalazana izay satria io fangalazana io tsy ho atao fotsiny fa tena tanterahana hoe anafaka amin'ny Madagasikara tsika anavitra amin'ny Madagasikara tsika ka fotoam-pivavahana zany dia anisan'ny atao hoe fitaovana anankiray afaka hoentina mbavaka le firenena mba ahafahana mahita vahaolana ahafahana ihany koa manavitra an'le Madagasikara zany satria tsika koa de tsy havita ninina tsy miaraka amin'Andriamanitra namanarina mazava mihitsy zay fa ao anatin'ny koa ilay hoe famoizana aina nataon'ireo ray aman-dreny tany aloha zany tamin'ny resaka tolom-panafahana dia tena hoe matoa zany reny ray aman-dreny reny namo iaina nandatsaka ny rahany asa moa raha afatra ny rahan'ny olona efa latsaka teto amin'ity Madagasikara ty raha raisina ohatra tamin'ireny tolom-panafahany reny tsy hoe mampitaminy ahoana moa fa hoe mba azahotsika azy asa reo olona na efa firy-barika zay raha efa latsaka teto zay no ninona no ny fitiavana ny Madagasikara ary Madagasikara de ho an'ny malagasy de ho an'ny Madagasikara fa tsy hoe Madagasikara ho an'ny anina na ho an'ny firenena anina tsy zay lay izy zany ka eo am'le hoe lay atoetsaina fitiava-tanindrazana no entin'ireo ray aman-dreny tany aloha dia mila ampitaina mila ampiariny taranaka teorina araka ny tenen'ny député Jerry hoe raha ny zava-misy amin'izao any tena zao ve ny fanirin'ireo ray aman-dreny taloha zao fahantrana ameo papa na moins-7 ny arkarena ngamba raha velona teo reny ray aman-dreny reny de hoe ahoana zany ny raha anay nalatsaka teto nefa reto ankizy reto atao hoe ankizy moa zany ny taranaka teorina jerefy ty ataony manahoana zay le fampitana n'le toe-tsaina fitiava-tanindrazana zay
amin'izao fotoana izao tena hoe mila ezaka be za ahoana ny mpitondra fanjakana reo izy reo aloha moinsety ny arikarena mahantra gasy ya mialatsiny manao kely an'ity fitenenan'ity fa nisy atao hoe mpitondra teo aloha mihitsy aka de ohatra hoe namoivoy an'izay resaka olazaiko zao hoe ny akizy ankihitriny ozy antoko ny taona 2 zao nefitsika fa 2 na manarina atao hoe nisy fomba fijery zany tany mba nieritreritra mpitondra teo aloha koa tena ho tafavoaka tsika aorina ny taona 2 zany ka raha ny zavatra nisy raha atao hoe fitondran'ny président Ravalomanana nanomboka tamin'ny 2002 jusqu'à tamin'ny 2009 de tena hita fa tena niakatra niarikarenantsika tany fito isan-jato izay raha tsy diso ako namana rina nitombo le de nitombo le fitiavan-tanindrazana ary niaina atao anatin'ny fandriam-pahalemana niainy atao anatiny atao hoe tontolo ny fampianarana na resaka tony to hoe tambajosa serasera tony ary dia raha tsy diso fieritreretiko nanomboka tamin'ny président fitondran'ny président Ravalomanana no nisintony téléphone portable to nisy internet teo ta Madagasikara roborobo mihitsy ny resaka tambadrotra tserasera zany a fisokafan'ny radio sy ny télé sy ny retraretra zany retraretra zay de takatro ny fandrosoana satria ny olona lim-baovao koa tena hoe lim-pandrosoana zany a ary rehefa mahara-baovao ny olom-pirenena retraretra dia tena hoe mba te voatra arak'izay hoe fikasana zay zany ka ny tianambary eto de ny hoe ny resaka fampandrosoana ty zany a dia anisan'ny zavatra mampalahelo eto amintsika satria ny am'izao fotoana zao satria ny zavatra misy am'izao fotoana zao tsy tena mampandroso an'le firenena fa lasany amin'ny resaka fanangona-karena lasany amin'ny resaka fitiavatena be de be kanefa ny raha ny zavatra iainan'ny vahoaka malagasy a dia tena hoe miaina anatin'ny fanitrana ary zay ny anisan'ny nanahirana kely tamin'ny rena voaka retraretra zay de tena malahelo ary tena mangoraka hoe ahoana ny anavotantsika an'ity firenentsika ity a dia zay moa zany hoe tsy maintsy mijoro foana am'izay hoe maray aman-dreny azy teo aloha zay a ary zay no antony mahatonga azy midina eny fotony any ihany koa mihaino an'ireny fitarainan'ireny vahoaka reny satria mampalahelo le vahoaka malagasy am'izao fotoana zao a zay atao hoe miaina ao anatin'izay atao hoe fantrana ary fantrana misy am'izao fotoana zao de tena hoe any anatin'le antsana mangitsikitsika amin'ny vahoaka malagasy am'izao fotoana zao sy ty firenentsika ity zany ka zay mihitsy fa nazany naty zany a ilay fandraisana andraikitra ihany keo tsy maintsy atao fa tsy hoe hipetraka fotsiny eto de hitsetsetra fotsiny eto tsika mianakavy de mampalahelo ny tamin'ny 29 mars hoe 10 taona de marena fa mila fandraisana andraikitra am'izao fotoana zao ny teny président Marc Ravalomanana teo moa ny hoe tsy maintsy mailo sika satria tsy maintsy ho avy ny fifidianana na tiatsika na tsy tiatsika ahafahana manova ny raharaha eto amin'ny firenena fa tsisy an'izany hoe te hanitra mandrakizay zany akory ka de eo zany ny fandraisana andraikitra ny amin'ny hoe fijerena ny anara ny resaka karapanondro sy ny sisa fa dia hoe mbola angalarina foana ave ny safidim-bahoaka tsisy anaiky an'izany tsony eo fa lesy eo mitaky andraikitra maharaparanantsika azy ara député Jerry Randriampolaina satria mbola hitra eo ny député Alain Ratsimbazafy misy homarianao kely momba zay ya ny ty moa zany efa ambara foana ary anaovana antso ho an'ny olom-pirenena retraretra eo ihany ko ho an'ny atao hoe tompona andraiky mpanjakana am'izao fotoana zao hoe ahoana ny atao hoe fiomanantsika amin'ny fifidianana satria raha ny daty mpifidianana de amin'ny heritaona 2023 hiatrika fifidianana filoham-pirenena itsika dia manaraka izay ihany ko ny fifidianana manaraka retraretra ka vokatr'izay hoe atao hoe fiantrehana zay fifidianana zay a dia maro atao hoe tamin'ny fifidianana farany tao ny tsy fahatombanana be dehibe zavatra tsy tomombana tamin'ny resaka liste électorale zany a eo ihany ko ny resaka nyteneniny tamin'ny fandarana teo ny resaka karapanondro zay be dehibe reny karapanondro mitovy numéro reny a mitovy larana reny a eo ihany koa ny resaka CENI a resaka ACC a be dehibe zany e de zay no antony anaovana antso zay mbola ho resahany namana eo aloha moa zany a ny momba an'izay resaka retraretra zay ny resaka concertation nationale zany ny tianambary eto a
satria raha ny zavatra nisy teo aloha dia tsy isy fifidianana mangarary eto amintsika raha tsy misy zany zay fikoana andoam-pirenena izay ka eo foana ny etsona ny retraretra hoe alohantsika iroso am'izay fikoana andoam-pirenena zay a dia am'izay tsika afaka mahita fifidianana mangarahara. Farany tena farany ara manaona ny vaovao eny an-tanàna eny afaradrano eny zay tato anatin'ny herinandro tao anatin'ny 7 ora ona ny fiperana. Ya raha vaovao teny moa zany efa nalefa ihany tamin'ny fisaorana an'ireo namana sy atao hoe mpikambana retraretra ny atokotiko Madagasikara sy ireo vahoaka navaradrano retraretra zay nanao fiaram-panatratro ny taona teny Kadisily lafiteny ary nahita-pahombiazana izy io ary anisan'ny nendrasan'ny vahoaka ihany koa ny zay hoe atao hoe fifiaram-pana zay ary tao anatin'izay fiaram-pana zay no nafahana ihany koa no napita hafatra ho an'ny vahoaka navaradrano ary zay afatra nampitain'izay no tena nandrasan'ireo vahoaka reo satria mila hery ihany koa izy ireo ary mila kaherezana am'izay atao hoe tsy fantatr' izy ireo tsony hoe aiza no sarangotona aiza ny lalana tokony alea fa dia mazava zany lalana tokony izaorana am'izao fotoan'izao namanariana ary anisan'ny mamelo maso sy mamelo molo ny vahoaka indray a ny atao hoe fisinina mpitarika eny amin'iny distrika navaradrano iny na izany na tsy zany nefa dia ihany koa ny resaka sosialim-bahoaka zay anisan'ny mampikaitraika ny vidin'entana ny vidina courant jiramaty zay tena mampikaikaika ny olona mihitsy a fa tiana olona mpanan-karena raha am'izao fotoan'izao de efa tsy maloha ny jiramaty tsony namana rina eo ihany koa ny resaka etra zay tena hoe midangana de midangana ary mampalahelo am'izao fotoan'izao de misy an'ireo mpandrara-panafatra entana avy any ivelan'ireo ihany koa dia tsy samanafatra entana tsony izy ireo no ny antony hoe tena midangana loatra le etra aloha amin'ny fanjakana dia anisan'izany zao resaka misy zavatra hoe ilain'ny vahoaka amin'ny andavanandro a zavatra resaka PPN misy be deabe ny zavatra efa banga tsy misy ny resaka fanafodiny tsy fantatro am'izao fotoan'izao fa raha nitatitra eny de hoe be deabe mihitsy a ny atao hoe orinasa majinika na salasalany a manakatona zay orinasan'izay vokatry ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny etra alohan'ny fanjakana io zany zay mbola tsy fantatra hatram'izao hoe ahoana no toyan'izy io a fa ho avy moa fivoriana ara-potoana ao amin'ny assemblée nationale ho avy ihany koa resaka loi de finance dia ao ngambo no ezahana hoe anitsiana zay atao hoe fitaraina ny vahoaka amin'ny resaka social zay zany. Ny resaka jirama moa efa nresan'ny député Jerry teo ihany fa tsetsatsetsatry tsy ny tenenina fa tamin'le faraparan'ny herinandro teo mantsy nisy oran'ny kijabe zany ngamba niara-ny aina zany tsika teto Antananarivo sy ny manodidina de nisy ohatran'ny varatra ny latsaka mafy be zay asa somay saina fa tena tsy miverina rangaty le jiro tany aminay efa tena hoe ray andro nanomboky ny alina iny de maizina de fa ny apisy tontolo tsisy jiro de fa ny efa alina be fa tamin'ny valo ny apitsony iny a zay vao nyrehatra le jiro de naninona de nioraka daholo ny ankisy madinika rehetrarehetra fa tonga ny fahazavana dikan'izany a tsy te hiaina ao anaty maizina ny vahoaka malagasy tompoko fa te hiaina ao anaty mazava zay zany a tsetsatsetsatsyatra teny fanarana député Jerry melohany andraisan'ny faniry ny député Alain Ratsimbazazy. Ya dia makasitraka atsika rehetra ny aino ny fandarana miara-manonja niaraka tamin'ny tenako ary mbola ao namana faniry mbola hiditra eo ihany koa namana solombamoaka namana Alain Ratsimbazazy avy ao Atsimon-drano mbola hitondra fanazavana bibe amin'ny zavatra efa nambara teo ihany koa fa dia mametraka ny mandra-peo na mandra-pitafa ny mpanaraka izao fandarana miara-manonja zao ny tenako dia miraro soa atsika rehetrarehetra ihany koa samy hotahin'Andriamanitra mandra-peona tompoko. Ya disoratsika ny député Jerry Randremilaina zany nitondra an'izay fandraisana anjara sy fanazavana izay toy ihany ny miara-manonja MBS Radio Mada amin'ity fotoanan'ny alatsinainy ity zay rehetra nambara teo dia ataontsika hoe tena tsy misy hoe maivana fa tena manana ny lanjany avokoa eo ny resaka fitiavatany razana eo ny fiatrehana ny vidim-piainana zay efa miteny foana le malagasy isanandro tsy zaka tsony ene izy ity ry fanjakany tsy zaka tsony ity vidim-piainana miakatra ity vary no foto-tsakafon'ny malagasy ny any abelo fa de soa ihany fa misy pasteky sy voatango hoanina de vary ray kapoka vary sosoberoa no an'olona valo otrano no hoanina amin'ny alina zany de tena hoe
zany ve no hiafarany ny malagasy, zany ve no tambony raha nalatsaky ireo a ty tanindrazana tamin'ny vanim-potoanany fanjanahantany ny ady mafy eny ireo aray aman-drenindreo e tamin'ny vanim-potoana ny fanjanahantany mba hoe anliana an'ireo a vaza na de fantatra aza fa hery tsy mitovy retsy a miaraka amin'ny mitraety be, miaraka amin'ny canon be, miaraka amin'ny fitaovam-piadiana tsisy ohatr'izany fa ny malagasy a ty tanindrazana de tsy nraharaha iny zany fa de niatrika andreo a mpanjanatany izy ireo zany a anehoana hoe tena hoe masina ny tanindrazana tsy tenitenenina fotsiny reny ka raha ohatra hoe mariana isa-taona ny 20 marsa zay tsara ny manamarika fa tsy hoe nijanona teo amin'ny 20 marsa ihany io a fa hatraty amin'ny 7 ane mbola nisany condamné à mort hoe tamin'ireo mpitolona ty tanindrazana zany tamin'ny zany fotoana izany zany hoe tena nafoiny mihitsy ny ainy araka le iran'ny Lidier le hoe nosy tanindrazako tena nafoiny mihitsy ny ainy mba hoe hanavotana any Madagasikara ary zay ny tena dikany hoe fitiavana moa ny araka ny fanazavany ny mpitondra fivavahana reo Pasteur ny Maupera ny tena atao hoe fitiavana hono de ny hoe mahafoy ny ainy mahafoy ny ainy tena de zay tanterahan'ireo ty tanindrazana arabaky teny mihitsy izay famozana ny ainy zay ka raha maty izy ireo aty amin'ny taona 2022 de zao ve ny tambon'ny raha zay nalatsaky ireo ty tanindrazana tam'zany fahantrana zaza tsy mianatra malagasy tsy mihinan-kanina fananan'ny malagasy zay robain'ny sasany firenena tsy misy fandripahalemana 4 mitombo isan'andro malagasy miady potikanina zordira miaraka amin'ny elika ery amin'ny fanarina zordira eto Antananarivo BDB zany BDB tsy mihinan-kanina lay malagasy ny tanora tsisy asa ny remim-pianakaviana miravoravo tanana sady tsy voataiza araka ny tokony izy intsony ilay akizy ao atokantrano no tsy afaka manao na inona satria zay ale rehetra mikatso daholo mikatso zao moa zany zao ny teleferika le linina anankiray de mikatso ao akatso le anankiray de le anankiray le hoe tsy maintsy atao ihany io de hoe mandalo any Ivandry sy ny any Analamahitsy any dia amin'ny teny ny mpitondra am'izao fotoana zao hoe tsy maintsy atao io teleferika io fa na inona zavatra mitranga na inona tenenina reo de tsy maintsy atao le izy de eny ary de hoy teo moa zany la izy fa ny zavatra misy aloha zany dia fangamo ilay vahoaka nona tsy mihinan-kanina afaka hitaingina zany teleferika zany akory re olona amina sarandalana izay tena hoe tsy sahaza ny sarambabe-bahoaka raha nona izy raha tsy mihinan-kanina izy ahoana ny lingilinginy ery ambony ery mitaingina teleferika rehefa atao raha hoe vita le izy de ny tsy mihinan-kanina sy ny tsy manam-bola ve zany ty ambany mitazana hoe izy ry ambony ry de le tsara farim-piainana ane zany mahazaka n'lay sarandalany satria oka aloha tsy ho adinontsika mihitsy afa raha ny sarandalan'ny teleferika aloha zany tsy ho 500 mihitsy io hoe hitovy amin'ny an'ny taxi be kofriana 500 ana taxi be rehefa tena minainaina le olona efa tena mandraingiraingy ane vao mahita an'izany ary ny olona anankiray tompoko dia misy am'findra taxi be intelo vao tonga any amin'ny toeram-piasany ohatra zay mahafantatra olona eny aminay eny avaradrano eny any manandrina avaradrano le olona mipetraka any akaikaikinay ihany zany dia any andorany fotsy izy miasa mifindra bisy intelo de raha ohatra hoe indroa de somary mbola mandeha tongotra kely aloha am'le friana 500 io dia ataovy ny côte zany aller retour zany de ohatrinina latsinainy talata ralbilaka misy zoma zay no miasa zany ilay olona zany dia nefa ny fidiram-bola ao tokantrano tsy misy de atao hoe tsy misy fa tena hoe zara raha misy satria ilay karama eo zany dia lasa ny frais daholy dia ny akizy dia zara raha mianatra dia ny adidy nefa ao amin'ny fiarahamonina tsy maintsy atao maty ndray ho ny anina de lasa aloha anao tsy maintsy mamonjy adidy satria fianakaviana akaiky na
mpiaramonina tena akaiky na pray fiangonana dia tena hoe fanakaiky ihany koa zany satria hoe raha ray fikambanana aminao le olona nodimandry de konina miaraka aminao le olona nodimandry so zany olona akaiky zany tsy maintsy atao ny adidy amin'ireny sehatra isan-karazany reny ny adidy amin'ny fiarahamonina ny adidy amin'ny fiangonana ny adidy amin'ny fianakaviana zay mamalagasy atsika nefa le hoenty manana ato tena enjana be dia zao fahatrana mangitsokitsoko zao ve no sahazany Madagasikara zao ve ny vokatra ny fandatsahana ny rany ireo tamin'ny tolom-panafana tamin'ny vanim-potoana ny fanjanahantany zay le fanontaniana ngeda be zay zany hoe le taranaka teorina zany de manana devoir ngeza be mihitsy ny amin'ny hoe fampandrosoana ny Madagasikara ary miainga any amin'ny mpitondra fanjakana io satria ny mpitondra fanjakana tompoky no modely ho an'ny vahoaka izay hoentina karaha misy ny arena be de oka io arena be io mba ho tatanina araka ny tokony izy ao anatin'ny fahamarinana fa tsy ny efa hoe volam-bahoaka ry indray mbola misy lavatanana mitsatsaingo ka tsy mitsatsaingo kary tsy izay mihitsy ilay raharaha fa nahoana zany aloha dia tena hoe mila tena hoe velomina ao anatin'ny taranaka malagasy izany hoe fitiavatany razany zany tsy hoe 20 marsa fotsiny fa amin'ny fotoana rehetra iainana dia ilaina fitiavatany razana jereo nen'ny sinoa jereo nen'ny koreana jereo nen'ny indiana zany fitiavatany razana zany sy tena kolokoloana mihitsy ary mila kolokoloana io sy mila ampiarina io fa tsy hoe vitany resaka fotsiny eny ary fanirira zafimanantany andray ianao zany any député Alairatsimbazafy menanao ndray sehatra de misaotra ny rina am'izay resaka fitiavatany-drazana mila kolokoloana raha pitso dia iresaka manokana amin'ny tolona 727 ny fandarana raha pitso zay ho tatany rina arabe mananjara zany ao anatin'izay miara-manonja izay zany iresaka manokana momba an'io fotsiny no resahana raha pitso 727 andro 20 mars fa anaovantsika tsetsatsetsatsaritry mivavao rena dia misy fitokonana ihany keo amin'ny commune ambony voarisy Tomasina ao resaka karama 10 volana mbola tsy voaefa no any Tomasina am'izao fotoana zao be da be ho any vavao fa alefantsika miandalana li satria dia mikakaika daholo ny rehetra am'izao fotoana zao ary tena iarana zay tena hoe fijaliana fahoriana tena tsy fahazaka-piainana mihitsy malagasy de tena efa tena misalu mihitsy tena tsy vety ty fiainana ty fa de tena ahoana nanaovana satria tena efa tena any am'le tserany aina mihitsy no tratra ny rehetra ao anatin'izay zava-misy zay de miantso vonjeo le malagasy kanefa le miantso vonjeo le malagasy de vahaolana petatokony no hoentin'le mpitondra fanjakana le petatoko resahany io de mbola mamoaka foana am'le hoe zao ny vidim-piainana ary ianina de ary amin'ny faritra zao ary amin'ny districtan'izao de stable amin'ny vidin'ny vary fa tsy mety miaiky mihitsy le fitondram-panjakana hoe na inona soratany hoe 100 tsy zany tsony zavatra iainan'ny olona am'izao fotoana zao fa le vary tena fina mihitsy ny efa tsy zaka ny vidiny efa 3 valonjatsy 700 no menaka ny savony zay nyresahana teo ny avany belo zao de miteny hoe pastex voatango no hoaninay fa izany tsy ho hitanao any pazy ny MIC mihitsy na ministère de l'industrie sy ny commerce et de la consommation tsy ho hitanao any mihitsy ny voatango sy pastex zany tsy ho hitanao any mihitsy zany kapokana vary 500 ary any kasakasa zany sy ireo zavatra maro miakatra fa ny azy de hoe tehiteny izy fa miasa le fitondram-panjakana mety le atao teny zavatra ataony de hoe satria avy tany any université any Analanjorofondray Fenirivesta de efa miomakomana ndray ny any itasy fa etsan-danina nefa de grevy tsy fakahitana le mpianatra zay mamono hafa amin'ny alalan'le karatra ny mpianatra zany akanan'le volany eo niveau ministère ny sesesy moa zany de efa tena tsy mahita tenenina tsony hoe efa tena tsy rary ny zavatra mahazo an'le mpampianatra pikaro akoatrin'ny mpandrara zany am'le resaka indemnité de technicité maro be ny zava-misy am'izao fotoana zao fa le fitondram-panjakana tsy manana vahaolana de izay fotsiny anazika izy moa tian'le goût de luxe io fa tsy de tena mijery an'le tena hoe perspective le tena zavatra hoaviny le firenena izy hoe reto ny zavatra mahazo de inona ny de vahaolana ataontsika am'ireo fa zao tapeny fotsiny aloha fa vita le ariananina de zao ndray lalovina ny communication soavinandrina ndray am'izao aloha de ohatran'izany ny zavatra misy rehefa mijery le zavatra iainantsika am'izao fotoana zao
ciment vary nafarany reo ihany lalalovony eny amitsehitry ny tsena eny fa tsy afaka iaiky misy le fitondram-panjakany hoe teny efa tsy zakany olona ny le vidin'le mpiainany zao daholo ny fiakarana eny amitsena rehetrarehetra eny isan'andro io fiakaran'le vidim-bokatra io takan'izay nandehanantsika tamoramanga ny tena itenenantsika tena mikaikaika le olole tsisy etrine tsy fiainana tsony le fiainana trine de eo fotsiny velona de mandeha ihany fotsiny mahita hoanina tsara tsy mahita hoanina tsy afaka noatra le malagasy tena nanadiady misy tsika nyresaka tam'le vaoka hoe ahoana ny zavatra ainareo de zay miasa moa miasa ny tsy miasa mitondra posy manao dokera de mivarotra tsy hitatsony hoe iny misy tombarotra ty na 2 arivo na 4 arivo na 5 arivo de iny na vadibadika eo fa tsy maintsy mbola mba miasa tsy inona ka zany sisan'le fiainan'le malagasy tena zany sisan'le fiainan'le malagasy nefa le fahalovana ny kolokolo mifantrana mifandrobana tsakijanona fa iaina ny isan'andro zava-misy eto ka zany rehetrarehetra zany tsy maintsy ho resahantsika ihany zany am'ty tapany mamaraparany ity miaraka amin'ny député Alain Ratsimazafy andaontsika aloha iaraba ny député Alain miaraba tompo miarabanao namana faniry ary miaraba ihany koa ny vahoaka manaraka ny fandarana miara-manonja amin'ity maraina ny alatsinainy ity mena kompatanana manokana moa zany zareo any amin'ny commune Antanety kely Ambohijoky ao anatin'ny district Antananarivo Atsimondrano satria nidina tany toerana nitsidika zany commune zany tena nay tamin'ny asabotsy lasa teo namana faniry dia nanamarika mihitsy reo vahoaka maro zay ny onana zany am'izay fanarahana ny fandarantsika eto amin'ny miara-manonja isan'andro zay ary maro amin'izy ireo no mitondra radio zany enetsa ary manaraka an'izany fandarana zany ary zany anarana faniry razafy manantany zany sy ny rina rabe mananjary zany de efa tena mahazatra ny sofindry zareo ary indrindrindra amin'ny lafiny famelabelara-kevitra ato anatin'ny fandarana miara-manonja dia resy lahatra zareo am'izany fanehoana hevitra eto amin'ny fandarana zany ary vonina tragno ny anaraka eno ary ijery ny fandarana miara-manonja ka izay no anaovana kompatanana ho an'ireo namanareo zany zay pikatroka tiako Madagasikara eo ihany koa ny vahoaka zay ny onana tany satria ho an'ny tenako manokana raha nidina ifotony tamin'iny asabotsy iny dia misy ny fampiresana teny ifotony ho an'ireny tatsara eny mbola ho resahantsika eo moa zany rehefa aveo fa dia mahavelim-bolo ny fihetsiky ny vahoaka zany am'izao fotoan'izao satria mahatsapy izy fa tena miditra amin'ny antsana mangitsokitsoka ny firenentsika ary te hanovany zany ny vahoaka mba te hanana fiainana tsaratsara kokoa namana faniry zay ngamba no azoko ambara aloha ety ampiandohana zay indrindra aloha tonga de fantoka kely am'izay misy tsika député Alain Ratsimazafy satria izy moa zany de hoe tsy akipetraka mihitsy ny asa ho an'ny tompona andraikitry ny antokotiko Madagasikara rehetra na birao politika io zay tarihan'ny Filomary Karavalomanana sy ireo mpikambana ao aminy ny solombavam-bahoaka ireo distima ireo comtima ny fokotima ny vehivavy ny tanora de tena miasa mafy mihitsy mandeha miantsehatra eny amin'ny sehatra samy hafa eny ka alonga mba resana kely zay député Alain Ratsimazafy alohan'ny tena ideratsika ny adevitra inona ny tena zavatra iana amin'ny vahoaka teny ambanivohitra teny indrindrandrindra sady manao kompatanana ihany koa anambojoboky Tanety kely eny zany izy moa tsy mifanalavitra nyry Pahitrosy tia Solandy akady Vorobe sy ny rehetrarehetra iny zay mahatsimondranany atsimondranany tena midadasika de anaovana kopakopatanana anareo de makasitraka indrindra voarainy afatra avy amin'ny député Alain Ratsimazafy avy any amintsika rehetra tany député ya tsara ihany moa ny manazava aloha ty ampiandohana namana faniry aiza aiza tokoa moa zany Antanety kely Ambohijoky zany raha avy aty amin'ny lalana Ambatofotsitsika midinao ambany tetezana Ambatofotsy mekandrefana dia mandeha saby eo amin'ny 2-3 kilomètre eo tsy makany an'le makany Andramasina tsy makany an'le makany Andramasina fa nifanohatra am'izay ny lalana ale mekandrefana zany marimarina kokoa de tonga ny am'le hoe commune Ambohijoky Tanety kely na ihany koa tsika avy aty amin'ny faritra Nosy iny mitsofoka amin'ny Andrefany Soaviny iny zany dia mandalo ny Apahitrosy dia tonga ny toerana ihany koa zay tsara ny manamarika ty ampiandohana fa maro ny fitarainana avy amin'ny vahoaka manoloana ny faharatsian'ny lalana amin'izao vanim-potoana zao indrindrindrindra ny lalana avy aty Nosy zay miazo
aniny faritra Apatrosy Antanetikely Ambojoko iny zany ka teny ampiandohanina marifaniry mba tsy telikafatra eo anivon'ny mpanatanteraka indrindrindra ty anivon'ny faritra Nalamanga zany mba hijery akaiky an'zany lalan'zany satria dia sahirana de sahirana reo olo vahoakan'ireo mifamoam-bokatra zay mba hany vokatra kely miakatra eny an-tsaha mba tiana hivoaka ny faritra mba hananana vidy bebe kokoa zany satria dia isan-kerinandro isaky ny sabotsy ihany no misy ny tsena eny atoerana na izany naty zany nefa dia mbola ahitana ihany koa ny hoe faharatsiana saingy mba azoazo ny lalana raha avaty amin'ny faritra Ambato fotsiny zany no mekandrefana anisany nagatahany poniny zay fanatsarana ny lalan'izay faharoa rehefa nitafatafa tamin'ireo tantsaha ny tena dia maro ny fitarainana zany ataon'izy ireo mahakasika ny fiakarany vidim-piainana indrindrindrindra ho an'izay tontolo ambanivohitra zay ny fiakarany vidin-jezika sy ny masom-boly satria raha ny zavatra ny fampiresahana zany tamin'ireo tantsaha reo de efa mahatratra 10,000 na 10,000 mahery ny vidiny 1 kilao amin'ny zezika impiakary eny zay fampiasan'ny mpamokatra eny ambanivohitra zany am'ireo voly legioma sy ny sisa eny an-tsaha eny zany ka tena menimenina zay tsy izy ny tantsaha am'izao fotoan'izao satria tsy voavidy itsony zany raha oharitsika amin'ny atao hoe vidin'ny vary de efa tena miopapana ny vidin'ny zezika raha ny vidiny amin'ny kilao no resana faharoa manarakaraka an'izay na ny fahatelo de ny hoe rehefa miakatra ny vokatra izy ireo dia mahatsapa ho faty antoko aza ny tantsaha manoloana nyreny voly legioma ohatra zay atao reny satria lasa ny masokarena indray no betsaka noho ny vidin'le zavatra vokarin-drareo satria ny olona zany ny akamaroan'ny olona ny tontolo ambanivohitra de tsy manana fahefa mividy loatra hividy an'ilay vokatra amin'ny vidiny mifanaraka amin'lay hoe masokarena lan'zay dia anetanana zany ny tompona ndraikitra eo anivon'ny ministera ny varotra hoe inona ny zavatra azo atao hifanampiana amin'ny tantsaha raisiko manokana ho an'ny tantsaha hoy satria ahoana ny ahafahana manampy an'ireo tantsaha reo am'izay famarotana ny vokatra zay so de misy atsotsika hoe centrale d'achat ohatra azo eritreretina mba ahafahan'ireo tantsaha reo mametraka an'izany vokatra zany amina toerana anankiray mba ialana mivezivezena ary mba hipetrahany vidy araka ny tokony ho izy am'ireny vokatra vokary ny tantsaha reny ny zavatra tsapa ihany koa rehefa fampiresaka tamin'ireo tantsaha tany amin'iny faritra Antanetikely Ambojoko iny dia maro amin'izy ireo no mivelona amin'ny sehitry ny fambolem-bary ary hitatsika fa mahatratra ny amin'ny 400 hektara no hany ny tambary zany eny amin'iny faritra Antanetikely Ambojoko mipakatra ty Apatrosy iny kanefa efa tafiditra tao anatin'ny teti-bolam-panjakana initial moa zany na hoe ny teti-bolam-panjakana lasitra taona 2024 ity ny fametrahana ny barage na ny tohadrano zay isahana n'izay famatsin-drano ny tambary amina 10 hektara zay ka anaovana antsoavy eto ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana zay misahana manokana n'zany tetikasa fametrahana barage zany ho an'iny faritra Antanetikely Ambojoko iny satria efa ao anatin'ny teti-bolam-panjakana zany ary ny tenako moa de araky ny efa nambara teto fa hoe mpikambana ao anatin'ny voamerany vola sy ny teti-bola mpanjakana zany eo anivon'ny anteny mera-pirenena dia malala tsara an'izay fa voafaritra mazava ao anatin'ny fionana tamin'ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta ny isiny zany tetikasa tohadrano zany any anatin'ny commune Antanetikely Ambojoko sy ny commune Apatrosy ka ny fanatanterahana azy zany zao no andrasatsika akoatran'izay moa namana faniry amin'ny lafiny ara-politika araky nyresahanao teo de tsy maintsy misy ny fitsinjarana ndraiky teo aminay samy solombavam-bahoaka misy ny niaraka tamin'ny filoha Marc Ravalomanana ny hitanao reny tamin'ny fitsidiana ny faritry Moramanga tamin'ny asabotsy lasa teo ary misy ihany koa ny manatanteraka ny redynamisation na ny fameloma maso ny atoko tiky Madagasikara ka ho an'ny tenako manokana zao de ny atsoroka ny fameloma maso ny antoko tiky Madagasikara tany anatin'ny commune Antanetikely Ambojoko nafinaritra ny fionana ary maro de maro ny tonga niatrika an'izany fotoana zany io moa de nampiarahana tao anatin'ny sady fampiara-panatratry ny taona mpikambana
ka ny aina atao anatin'ny hafaliana toy izany no nandraisan'ireo vahoaka ireo ary nisy mihitsy ny fiaraha-my fety ny arahana tamin'ny papampa moa na lalantsika azy na ny mozika reny a de mitondra hafaliana ho an'ny vahoaka tany amin'izany toerana zany mariana fa tamin'ny fotoana io a dia tafatsangana somatsara ny braopitantana ny comtim ary ihany koa ny fokotim any amin'izany faritra zany ary koa ny rantsana eo anivon'izay antoko tiako Madagasikara zay zay nahitana ny tanora tiako Madagasikara sy ny vehivavy tiako Madagasikara nafinaritra dia tsy mba hoe nalaindaina mihitsy ireo olona reo nandray an'izany andraikitra zany fa ny akamarony aza de nrotsaka antsitrapo na volontaire ny amin'ny fandraisana andraikitra amin'izay fameloma maso ny atoko zay ary nahitana mpikatroka maro niatrika an'izany fivoriana tany amin'ny commune Antanety-kely Ambojoko zay a zay any ahona ny fisaorana sady ho atsika zay any amin'ny toerana iny satria dia nandray an-tanana tokoa any hoaviny atokotsika ary tsy nanosy-botanana ihany koa amin'izay lafi ny fanentanana isan-karazany natao amin'ny fandraisana andraikitra indrindraindrindra amin'ny firesahana ny hoe inona ny lalana sy ny tanjony atoko amin'izao fotoana izao ary ny fandraisana andraikitra ahatongavana makany amin'ny fandresena amin'izay fifidianana mety ho avy sy andalo eto amin'ny tany sy ny firenena zay namana faniry ny mahakasika an'izay fionana tamin'ireo a solotenatsika tany amin'iny faritra Antanety-kely Ambojoko iny de terina ihany zany ny kobakoban-tanina ho atsika any amin'iny faritra Tsimondrano iny zany a zay nambara ny député Alain Ratsimbazafy tamintsika teo zay a de ara-palay ihany koa tsika navita an'izay dingana lehibe zay ho an'ny Moramanga koa ohatra an'izay satria saika tonga tao a Moramanga reo azo lazaina fa mpitarika ny team nivon'ny commune satria Moramanga moa district zany a de tena nampiseho mihitsy an'izay firaisan-kina sy ny fahavonona an'izay ny président Marc Ravalomanina de mametraka mandrakariva ny amin'ny hoe inona moa zany de ny hoe hametrahana an'le hoe ny toromarika no zava-dehibe de ny mandala amin'izay toromarika zay a de ny fijoroana ny fasahina ary ny fahavononana eo anatrehan'izay hoe tolona lehibe zay atrehana zay ary nametrapetraka mazava mihitsy hoe na hoe lanao agny de tsy maintsy isy fifidianana anao kanefa itsika de mila mametraka mazava tsara mihitsy fa fifidianana zay tena tsy isin'ny fitaka tsony ny fifidianana zay tsy ahafahan'ny sasany tsony mitady hirika ahafahana manodina ny safidym-bahoaka amin'ny alalan'ireo paikady diso zany zay efa nahazo ny rehetra teo aloha moa zany tamin'ny 2024 de evitena mihitsy ny tsy isiny sy ny tsy iverena zany zay mahatonga ny antokitoky Madagasikara sy ny mpanohatra io tena miasa mafy amin'izao fotoana zao mitaky ny ametrahana an'izay hoe tena fisina fomba fiasa madio zay satria efa mahafantatsika fa misy reo lafin-javatra maro zay tena tsy tomomba natao anatin'izany fanomanana ny fifidianana zay angamba député Alain Ratsimbazafy no tsara hitondratsika lafi-panadiadina fanazavana amin'izao atefitra ifanaovantsika ny mpijery sy ny mpiaino zao satria zava-dehibe loatra ny fahafantaran'ny vahoaka nireo lesoka raha-pifidianana rehetrarehetra ny zavatra tokony ho atao sy ny andry am'izany asa lehibe zany na de eo ihany aza ny finiavany rehetra hoe mangingina ny adevitra fa efa hoavy ny refonte nefa tsy hitanao akory zany ny ralina de mbola tohizany enseny fa mampomena ny fomba ikarakarana zany ralina zany le hoe ralina zany dia refonte révision annuelle ny liste électorale député Alain Ratsimbazafy marina mihitsy zany namana faniry satria ny filoha Marc Ravalomanina raha nitsidika ny faritra Moramanga tamin'ny farany herinandro iny de anisan'ny tsindriny tsara zay tao anatin'ny fionana tamin'ireo mpikatroka tiako Madagasikara sy ny vahoaka tany atoerana de ny mahakasika ny hoe ny olona zay tokony handray anjara ao anatin'izany fifidianana zany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo iny dia maro ny tsy tafiditra ao anatin'ny liste électorale ary raha ny atotanisa no resahana dia manodidina amin'ny telo tapitrisa eo zany ny olona zay voadingana 3 millions eo zany ny olona zay tsy tafiditra tao anatiny ny liste électorale ny nandehanantsika tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo iny teo ihany koa izy izy no inana mariany fa misy reo tanora tsy ampitoana ary misy ihany koa ny
olona efa maty kanefa de mbola misoratra ao anatin'ny lisitra mpifidianana zay natrehantsika tamin'iny fifidianana farany teo reny zany ka ilaina ny fanatsarana an'ireny liste électorale reny ary zay mahatonga anay zany atao anatin'ny tianivon'ny fanoherana mitaky zay tsy miangavy fa zay mitaky ny fampiarana ny lalàna satria lalàna no mameany zany fidirantsika amin'ny fanaovana ny listim-pifidianana zany indrindrindrindra ny refonte na ny hoe fanadiovana tanteraka mihitsy an'zany listim-pifidianana zany ka eto masy de tsara ny manamarika amin'ny solombavam-bahoaka ny Antananarivo Atsimondrano tena ny atao hoe ny baiko na ny teny midina zay miainga avy aty anivon'ny district makany amin'ireny commune sy ny fokotany reny amin'izao fotoan'izao aloha de manao an'le hoe ralina na lay révision resahana teo ny zavatra hita ary amin'izao fotoan'izao na miditra amin'izay révision zay ny anivon'ny fokotany sy ny commune dia tiako mihitsy ny maneho anareo antsary asa raha voninao moa ny sary namana teknisiana tsara ny anehoana azy satria hitatsika zany zao ny hoe azo antenaina vea ny fahadiovan'zany liste électorale zany raha toka ny aty amin'ny lafin'ny fanomanana azy dia ahitana ny ataontsika hoe tsy fahatomombanana ary maneho an'izay ataontsika hoe firenena mahantra tokoa ve ty Madagasikara ty satria io taratasy zay hitatsika amin'ny fahitalavitra io zany dia kely de kely io ity ampelantanako ty moa zany no akatra mizara roa io zany akatra mizara roa ty amin'ny tsivalana io no anaovana ny lisitra ny amin'ny fokotany tsiray aby amin'izao fotoan'izao voalaza tsara ao Antananarivo Atsimondrano no ahitana azy zay ery ambony ery faritany Antananarivo faritra Analamanga ary district Antananarivo Atsimondrano tsy hoe hitondra fanakanana be fahatany akory fa milaza ny hoe ahoana ny fomba anatanterahany satokantrano amin'ny famenonana izy io satria raha amin'ny izy hita maso mivantana eto zany amin'izy hoe version physique dia zara raha misy 2 centimetatra no anoratana n'ilay anarana ary 2 centimetatra no ametrahana n'ilay fanampiny raha ampiasaitsika ny hoe amin'ny alalan'ny ordinateur ohatra angamba tsy nany anarako ara de tsy hotafiditra ao anatin'izay hitarika fahadosoana iny any zay indrindra ny tena zavatra tiako marihana hoe hitarika fahadosoana amin'izay lafin'ny liste électorale zay raha ny atota taratasy zany zay entina anaovana an'izay révision na liste électorale zay marihako manokana tsy hoe manindrona akory ny commune zay voakasiky ty fa ny aina ny olona any amin'ny commune anankiray eto Atsimondrano zany ty zavatra ty indrindrindrindra ao amin'ny commune Ampahitrosy ka velotaraina ny olona manoloana an'izay satria na noratra amin'ny alalan'ny penina ao anatiny io ary zany le olona dia tsy ampina ny alebiazany toerana asiana n'le anarana sy fanampina anarana akory aza raha ny zavatra atolotra isatokantrano eny miendrika fanatsarana tokony ho atao ary izay ny tena tiako atongavana amin'izao fotoan'izao hoe sao de tokony ho jerena ho an'ny tompona andraikitra mpanantanteraka eny fotony ny fanatsarana ny tony atota taratasy alefa isatokantrano tony fa raha itony zany no andrasana amenon'ny olona ny anarany ao anivon'ny tokantrano anankiray ka antenaitsika n'zany hoe révision na liste électorale fiable zany dia mbola sarotra ny ino fa tena anana an'zany tsika ka any an-tanana zany andreo tompona andraikitra mba hijeryn'ny fomba anatsarana anazy ty atsasaka 4 ny taratasy ary kely de kely ny soratra sy ny kazy zany ao anatin'le izy zany ka hitondrana an'izay fanamarian'izay mafisiky foana tsy entina akory anaovana fanakanana be fahatany fa matoa zay miteny eto dia mahatsapa fa mety hiteraka tokoa ny olana samihafa eny anivon'ny fiarahamonina io indrindrindrindra fandrafetana an'zany listim-pifidianana zany ka ilaina ny manatsara ary ilaina ny mametraka ny atsotsika hoe pakady samihafa mba hialana amin'ireo mety olana amin'izay sehatra listim-pifidianana izay akoatran'izay koa namana faniry dia anisan'ny nitsindriny ny filoha marika Ravalomanana ny fisian'ireo doublon sika zay
nambara ny filolefitry ny seny apabe masy koa zany zavatra zany ary mbola iantritaterina ny hoe aleotsika hiditra amin'ilay refonty sady lalàna raha teo manery antsika amin'izany a fa efa tsy azo ianterana intsony a ny lisy mpifidianana zay nampiasaintsika teo aloha ka io no amody amboamboaritsika eo a amin'ny alalan'ny tony atotataratasy zay atao hoe tsy manaraka ny fiainitra zany lisy mpifidianana zany e raha izao zavatra atotataratasy zao a kely de kely atotataratasy mba hasaina fiainon'ny olona ataoko fa ty fitondrany ty mametraka an'izany hoe fanaraha-penitra zany kanefa tsy mifanaraka amin'izay ny fanatanterahana azy eny fotony mariana ihany koa ny tsy fatomombanana tamin'ireo fifidianana teo aloha ny fisina karapanondro marobe izay nivoaka teo anivon'ny imprimerie nationale ary antony nanesorana n'zany hoe talen'ny imprimerie nationale zany tamin'ny fotoanandro noho ny fitenenana ny marina na ny filazan'ny marina fa misy karapanondro marobe a izay a natota tsy amin'ny antony tao anatin'zany toerana zay mitantanany zany ary indrindrindrindra mafisiky foana mahakasika an'le hoe ity karatra kara-pifidianany ty misy mantsy any anatin'reny birao mpifidianany reny amin'ny andro mpifidianana ny hoe manadino kara-panondro ny sasany a dia le kara-pifidianana nampiasa nefa le kara-pifidianana de niainga tamin'le liste électorale doublon niainga tamin'le liste électorale izay tsy manaraka ny fitsipika sy ny kalitao amin'ny fean'zany lisy mpifidianana zany ka mila jerena akaiko zany mahakasika an'izay kara-pifidianana zay a mba tena hifanaraka amin'ny voasoratra ao anatin'ny lisy mpifidianana marina ny kara-pifidianana tota satria ireny rehetrareny no mitambatra no miteraka an'ity krizy ara-politika eto amin'ny firenena ity ny tsara marena manko rehefa fifidianana zany de misy le hoe fraude électorale de misy le anomalie zany lay hoe fraude électorale de osoka ara-pifidianana zany osoka ara-pifidianana zany de voasazy mihitsiny zany ary lalam-pandrena de miresaka am'zany raha ohatra ka fanainina tao zany misy miresaka am'zany a andininy zany aminatin'ny lalam-pandrena ny anomalie de vokatry ny tsinahy vokatry ny tsinahy zany am'izay mety ho fikarakarana tao anatin'izay hoe fifidianana zay zany ny anomalie matetika misy fa ny adidiny eo anivon'ny ministeran'ny atitany teo aloha na tateorina ny senita ohatra na de sy tonga lafatra ara dia miezaka foana zany na le senita eo anelanela zay hoe ampiaina zay anomalie zay na le hoe tsy fahatomombanana ara-pifidianana zay raha ohatra zany 5 isanjato tao anatin'ny fikarakarana n'lay fifidianana mombamomba ny fifidianana no lesoka nisy de miezaka manatratra tanjona le mpikarakarana fifidianana hoe ho atao 2 isanjato le anomalie satria mety hitranga zany eo anatin'le transcription lay hoe famindranany le anarana tam'le anarana vakiroka makety anivon'lay solosaina de ho averina lizy ho ampidirina lizy ao anatin'lay famoahana an'lay tena boky zany le lista mère zany ao anatin'lay lisy mpifidianana zany satria misy karazany telo koa ny lalan'iny lisitra iny rehefa aveo fa eo anko ohatra mety hoe ama olombelona manao anazy de mety misy tsinahy kely eny am'lay fikarakarana an'le kara-pifidianana fa misy mety isy tsinahy kely ihany ko eo am'ireo fitaovana zay atolotra makanenivon'ny brao fandatsaham-barotra zany risque na élection mety mitranga zany fa nitadiaviny rehetra de hoe miena ty am' 2 isanjato aty lay anomalie na 5 isanjato zay ny tsy mampitovy atsika firenena mahantra aloha de tsorona misy tsika hoe mahantra tsika amin'ny firenena efa mandroso satria ny nazy dia ny fifidianana numérika na digitalisation zany satria lay mombamomba ny olo-pirenena efa ao anatin' lay solosaina efa ao anatin' zay fikajina ara numerika zay no entina hikarakarana fifidianana rehefa aveo ary any amin'ny firenena mandroso tompoky tsy misy seni fa ty amitsika no misy seni commission électorale nationale indépendante any firenena mandroso de mahatoky ny fitondram-panjakana amin'ny alala ministre ny atany ministeran'ny atany zay mikarakara fifidianana fa ty Afrika misy an'zany de ireny no mikajy an'lay mombamomba an'lay mpifidy zany zay olona tonga ataona na ny olo-pirenena rehetra de tonga de mivoaka automatika hoe reto zany reo
tonga fenotona zany a sy efa mpifidy ao anatiny zany a lista zany de tonga de afaka automatique ao anatin'iny any ko satria efa ao anatiny ray solosaina numerika ireny avokoa ny listy ny olona maty na reo mifindra-monina zany amina tanàna samy tanàna na commune na préfecture zany anivela misy an'zany na arrondissement zany fa eto amitsika zany de mbola adokoavana be ny resaka olona mifindra-monina ny taratasy entiny etsero karakarainy eny anivon'ny commune eny anivon'ny district ny fomba fanamboarana karapanondro zay entina angalaram-bato amin'ny anarana sy ny lista sy ny numéro ny karapanondro miverimberina zany de ohatran'izany karaha-pifidianina ny resantsika teo zany ka ny eto amitsika zany député Alain Tsimazafy tsy ny anomalie mibetsaka fa ny fraude électorale zay zany manahirana ny tiraraha ty raha ohatra zany ka hoe 200 ny fikarakarana fifidianina ny anomalie de mba azo ny sainy eritreretina ihany izy na 500 satria olombelona manao anazy mety nisy latsaka mety misy tsina fa ity le fomba mampanao mihitsiny miainga am'le andresana hoe telo tapisany no tsy tafiditra tao anatin'ny lisy mpifidianana olona tsy tokony hifidy mbola tsy fenotona mineur olona efa maty ary misy olona ninina tsy nampidirina tao anaty lisy mpifidianana tsy nampidirina tao anatin'izany lisy mpifidianana zany ny doublant araky ny anarana sy ny numéro miverimberina ny resaka liste électorale amin'ny alalan'ny karapanondro sy ny carte électorale de zany rehetrarehetra tambatsika de manome fraude zany de zay le tenen'ny mpanohatra sy ny antokotiko Madagasikara mandrakarivo hoe tsy te hiaina amin'ny intsony isika satria efa ty amin'ny taona 2020 sy 2021 izao tsy tokony hiverina tany amin'le efa fahaiza manony teo aloha tsy nisy senitsika afaka niatrika fifidianana araky ny tokony izy ary bulletin multiple natao tam'zany fa tsy bulletin unique zao tsika manao bulletin unique fa betsaka le fraude électorale zao tsika manao bulletin unique misy seni arakaraky nisiny zany misy le fraude électorale de zay ny antony mahatonga le tsy maintsy alaminy io fa akoatra ny fandaminana an'io ihany ko député Alain Tsimazafy de miova le contexte am'izao fotoana zao zay tokony andiniantsika lalindalina any anatin'izay hoe ahoana ny ahafahantsika mametraka code électorale zay azo everina fa tokony niaina n'le contexte misy am'izao fotoana zao satria am'izao tsika député Alain Tsimazafy raha ohatra ka tsy diso ny fitadiko to ohatry ny efa afaka mifidy reo malagasy any ampitan-dranomasina ary na tiana na tsy tiana ao anatin'ny adevitra zany tsy maintsy manova ny adevitra rehetrarehetra io zavatra ataony ny fitondram-panjakana amin'ny alalany reto olom-boatendry sy olom-boafidy reto ka tsy ho tafapetraka misy le neutralité de l'administration ahafahana tena mahazo fifidianana oekeny rehetra zany satria akoatry ny seni de miara mitatsoroka ny seni mikarakara ny fifidianana ny administration satria ny administration anivon'ny district sy ny commune sy ny fokotany no manampy ny CLR manampy ny CEC manampy ny CE2 eny amin'ny district manampy ny CR eny anivon'ny région zany CR saka zany commission électorale ny région na district na commune na ny eny anivon'ny fokotany dia zany tsy mahabata tena ny olona ny seni raha ohatra ka mikarakara fifidianana fa tsy maintsy olona zay avy any anivon'ny administration zay miainga efa ty anivon'ny préfet de région mandeha ty anivon'ny district mandeha makaty amin'ny délégué d'arrondissement sy ny sisa hatramin'ny reo commune zany de reny rehetrarehetra zay nefa raha ny zavatra hitantsika am'izao fotoana zao de efa manao mission politique ary misy sasany manao suicide politique mihitsiny miady mafy ary tsy menatra mijoran'le hoe zahay de miaraka amin'ny fitondrana ary zay de miprépare 2023 de tsy hisy tsony le fifampatokisan'le neutralité ny administration tsy maintsy amboarina zany député Alain Tsimazafy d'ailleurs le olona napetraka ho hitarika an'le faritra ty amin'ny gouvernora olona nanitsaka lalam-pandrenana de olona nomeny andraikitra tsy mifanaraka ny lalam-pandrenana ary de olona nomeny andraikitra hifehan'lay STD le service territorial déconcentré lay avaty am'le rafitra mifandray am'le fanjakana tokony misy sy lay CTD zay mifanitsaka ny andraikitra le hoe ty misy préfet de région ty nefa misy gouverneur de misy ny apahan'ny andraikitra rehetrarehetra lasa aty am'le STD makaty am'le CTD ihany ko lasa an'le gouverneur de tsy fantatra otsony hoe iza ny représentant de l'état am'le gouverneur sy am'lay préfet de région na préfet de police préfecture de police sy la chef district zany tsy fantatra otsony zany rehetrarehetra zany
de eo zany no antony mahatonga atsika amin'ny teny deputé Alain-Ratsembaza akoatrin'le hoe tsy voafaritra tsony le lavola ho ampiasaina hiatrehana ny fifidianana ary zany de tsy mahatovy mihitsy ny égalité des chances ny samy candidat raha ohatra ka samy misy candidat eo Rakoto be Randry de tokony mazava tsara ny hoe ohatrinona ny vola entiny Rakoto sy be Randry hiatrehana zany fifidianana zany ao anatina commune anankiray ka raha ohatra ka 2 millions d'ariary ny entina hiatrika fifidianana de tokony izay no entina hiatrehana fifidianana satria tsika koa manana le CCF VP le mpanaramaso ny fianarana politika any am'ilay volany candidat tena iasan'izy ireo mafy fa iny mohatra ny tsy tamarina zay tena asany iny CCF VP iny de zany ny zavatra hitantsika raha fifidianana farany teo tena mifanalavitra mihitsy ny candidat nefa misy tena manana herzika mametraka mihitsy hoe ity ny anay programme anay retiny anay vaoka miaraka aminay fa manoloana n'lay fizaraham-bola zay tena afafikiatrana le t-shirt le lamba hoany le zavatra manjelanjelatra le fiarakodimy galabo na manao écran géant araky ny tapitanety zay miendrika anaovana fanadihadiana hoe ahoana ny nahatongavan'ireny fitaovan'ireny tsy taizany nampidirana an'ireny manoloana na candidat zay mety mba meritritra ihany koa fa hoe zay manana programme zay manana vina ho an'le Madagasikara de mifanalavitra li satria le non plafonnement lay inona moa ty lay budget fond de propagande na fond na campagne tsy mitovy de zany tokony edikevitra zany mba ho hitandretrretra zany ange nananganana senie zany nananganana ny komity manaramaso ny fiain'ny antoko politika io hijery ny vola ampiasaina any fifidianana de misy compte mazava io de misy taratasy ataon'le trésorier-n'le parti io de misy vola hita any amin'ny banky io fa eto amintsika tsisy an'izany tompoko lasy tompoko vavy de raha miteny an'izany ny mpanohatra de te ameron-dohany ny adefitra mba hisiny ny égalité des chances miady hoany zay mieritreritro candidat ho avy eo iny ny adiny mpanohatra sy ny antoko tiako Madagasikara fa tsy adiny tiako Madagasikara rery fa ianareo zay mieritreritry fo candidat filoham-pirenena fa zany manko ny eto Madagasikara mivoana mihitsy député Alain-Ratsembaza tsy ny manana fotikevitra sy manana hevitra tsara zany zao am'izao fotoana zao ny ekeny vao fa zay manam-bola sy afaka manome rento mamirapiratra ao anatin'ny fotoana le propagandy te anodina zany adevitra zany tsika tena mifantoka tanteraka ao anatin'ilay hoe fotikevitra programma ary zany ny adevitra mandeha ny ivelany tsika mahita tsara am'izao fotoana zao ny débat mandeha saika io isan-kerinandro am'ireo candidat a Frantsa ny tena kaiky atsika io koa matetika afaka atika tahaka zany fa mandeha ny débat de misafidy ny olona de voaka eo ny sondage efa mahita ohatran'izao teo zao fahatelo Jean-Luc Mélenchon zao ny oarany Eric Zemmour ray satria ny adevitra no mahatonga an'izay de aingana be ny sondage mandeha de rehefa mandeha ny sondage de miakatra le hoe vinavina n'le vato ary tsy mifanahatsahana ny sondage iny tompoko ny voka-pifidianana de zay zavatra rehetra zay zany mila diniantsika daholo zany akoatrin'le hoe tena mbola tsy tafapetraka araka ny tokony ho izy lay lalàna mikasika an'ity resaka pré-campagne ty sady manafangaro ny andraiky mpanjakana no manao pré-campagne le fitondrana ary tsy menatra mihitsy ny amin'ny andro atoandro be nanahary zao zany io fomba le fitondram-panjakana io zany io ataony fitondram-panjakana io de reo zany ny hitondrantsika ny adevitra ambony latabatra mazava tsara miaraka amin'ny acteur politika sy ny vahoaka député Alain-Ratsembaza sy ny mpanaramaso ny fifidianana reo manko mila tsindritsika ny mpanaramaso ny fifidianana de hoe tsy mandritry ny fifidianana ihany ianareo manaramaso fa mialoha mandritra ary ao arina dikan'izany am'izao zava misy eto amin'ny firenena zao ny mpanaramaso ny fifidianana misy efapolo de tokony hiteny mihitsy arosarotiny ny aminy hoe tsy mila miverina tsony ny adalàna sy ny adsoana sy ny fanahinina nandritra ny fikarakarana ny fifidianana 2024 de mila mieno zany rehetra am'izao fotoana zao hoe ahoana ny hevitr'ireo mpanaramaso ny fifidiananareo mialoha ny fifidianana mandritra ny fifidianana ary ao arina ny fifidianana reny de mila ravina mila tabatabaina mila tenenina zany satria le fitondram-panjakana raha sy tabatabaina ihany ko raha tsy tenenina averimberina tsy mahazo ondraha tsara le hoe ondraha zany fomba fiteny avany antsinanana zany avany avaratra zany mangala ondraha dikan'izany mandiny meritrereta député Alain-Ratsembaza amafisiko zay zavatra nambaranao zay na manafaniry satria ny tena fototra ngeto amintsika de tsy fanajana ny lalàna efa misy ary indrindrindra raha mikasika fifidianana tsika
de eo ihany koa ny isariany ny etianivony fanoerana am'izao fotoana zao mba isiny zany fotoanantom-pireneny zany mba amoahana ny antsona hoe inona ny lalàna fea ny fifidianana ho avy ary zay le atsotsika hoe code électoral unique inona moa mahatonga anay miteny hoe unique satria ao anatin'ny fotoanantom-pirenena no hoe zahana mba amoahany rehetra an'izany tolo-dalàna zany mba ifaneken'ny mpisehatra ara-politika rehetra ny lalàna amin'ny feny fifidianana voakasika ao anatin'izany araka ny nambarina toena manafaniry ny resaka financement ohatra amin'ny hiatrehana ny campagne électorale tafiditra ao anatin'izany a ny fametrahana an'ireo hoe aiza saiza aby ny circonscription anaovana an'izany fifidianana an'izany satria hitatsika ny teo anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny de efa nanao antsoavo an'ireo teratany malagasy mipetraka sy monina any ivelany hanatona an'ireo maso ivo mba isoratra anarana am'izay hoe fanomanana ny fifidianana ho avy zay mitaky fanovana na fikitihana ny code électoral zany tompoko fa tsy mandehandeha ho azy zany hoe na io fitondrana misy am'izao fotoana zao io na ny etianivony fanoerana dia samy mangetaetan'izay hoe hanavao an'izay lalàna amin'ny feny fifidianan'izay fa mba isiny ny fifanankalozan-kevitra mba isiny ny fitovi-kevitra ao anatin'ny atsotsika hoe mba inclusifa ny zavatra avoakatsika raha-pitso dia ilaina ny mametraka an'izany eo an-databatra boribory eo ny adevitra ny mandeha mba hahafahatsika mahazo zavatra iombona ny mpisehatra ara-politika ka tsy hisy menimenina ntsony raha-pitso arafaka pitso ny aminy hoe tsy ny fanarahany zany fa io adevitra na fotoanantom-pirenena zay any an-tanany etianivony fanoerana io dia hanasana ihany koa ny eo anivony fitondrana mba tsy hotopotra amin'io ary mandray anjara ao anatin'izany fandraisana fanapahan-kevitra mahakasika ny lalàna amin'ny feny fifidianan'izany maro ny zavatra tsinjovotsika ao anatin'izay de mba tsy isiny le hoe korotana ara-politika mandritra sy ny aorinany fifidianana indrindrindrindra ka irenydrehetrareny zany dia karazana anjara briky lehibe ho an'ny mpisehatra politika ny firosoana makany amin'ity fotoanantom-pireneny ity mba amoahana nyreny olana samihafa izay mampieritreritra atsika reny indrindrindrindra moa am'izao fotoana zao zany rahantsika malala hitatsika ny atao hoe ny structure na ny rafitra misy eto amintsika na manafaniry zay misehatra na hoe ny mpamoaka nyreny didy samihafa reny mahakasika ny fifidianana de tsinony zany fa ny CNI sy ny ACC fantatsika tsara fa izany CNI zany marina fa eo ny lalàna nametrahana azy fa saingy zao hitatsika nge ny mpikambanao anatin'izany CNI zany fa dia mampieritreritra ny hoe tena anana ny fahaleovan-tenany tokoa ve ireo mpikambana ao anatin'ny CNI ary misy ary tompony andraikitra voalohan'ny CNI manana fifandraisana akaiky amin'ny mpikambana ao anivon'ny gouvernement ao anaty fonteny iny zany hoe ny mpanatanteraka ao anivon'ny fanjakana misy am'izao fotoana zao zany de manana solotena raha zay ny io zay lazana any amin'ny mpandray fanapahan-kevitra amin'ny voka-pifidianana raha-pitso raha afaka-pitso ny eo anivon'ny ACC moa de raha antsika malala fa manodidina amin'ny 750 isan-jato de izy menakaviny ao ahoana moa ny antenaitsika ny voka-pifidianana tsy mitanila am'izany tena hipetraka ve le mangarahara ka matoa zay mametraka an'izany aya zany de ny ety am-piandohana io le hoe ny anongotsongonany mato de ny fantahorana ny andevim-belona midiky zany fa ilaina ny fijerevana mialohan'ny fotoana mialohan'ny fifidianana mba ialana am'ireny raha rao isan-karazany reny aorinany zany fifidianana zany mazava tsara mihitsy ny anazavainy député tsy mazavy azy teo ny am'le hoe zava-dehibe ny fahazona sy ny fahafahana manao lay fikianando nasionaly zany fa zany de anarana ny rehetra zany mba hatsapateny ho tompona andraikitra fa tsy hanilika andraikitra ho any amin'ny hafa de zay zany lay ijoroantsika am'izao fotoana zao ary zay fijoroana izay no mbola anairana tsany rehetra zany zay mahatsiaro tena fa tsy te ho tompona andraikitra ntsony am'izay mety ho voka-dratsy ny fifidianana ho avy eo any manko ny tena tsy maintsy hosoroan'ny rehetra zany zay nge mahatonga ny an'ny Burkina Faso
nanao an'le concertation nationale ny amin'ny hoe marina fa mandalo tetezamita isika fa tena ny fifidianana ho avy eo ny tsy maintsy diniana. Zay na tonga ny Centrafrika, zay na tonga ny Afrika Atsimo, manoloana ny zavatra iaina ny firenena am'izao fotoana zao de mandinika izy ireo hoe tsy maintsy misy dinika foana ahafahana mandrafitra lalakevitra iombonana ka tsy misy an'le hoe ity mahazo tombony, ity tsy mahazo tombony, fa raha resaka fifidianana zay tompoko de fifidianana isin'ny fitovian'ny herijika ny rehetrarehetra mpifaninana no fanindrindrehetra izany. Fa tsy misy an'le hoe efa nahazo tombony 80% ny kandida anankiray ny sasany voiala etian'ny teboka fiangana ohatran'le manao course io ho an'ny mpanoaty listy sy mahafantatra an'izany tsara. Tsy maintsy misy ny fiomanana de misy ny fiangana mitovy rehefa mandeha le fipoahan'lay famantarana iny, ny pistolet kely tsotsotra famantarana iny mamoaka feo hoe miainga zany. Melohan'iny misy filazana ataon'lay mpikarakara de samy miomana ny rehetra de samy miainga. Fa ino no miveriny iny rehefa aveo raha ohatra ka nisy tsy niandry an'le toromarika le fipoahana veva tonga de aty am'le fiomanana no tonga de lasa niazakazaka, miveriny iny fifananana iny rehefa aveo ndraso aloha miverina indray samy maka ny toerana nareo. Satria mila herijika mitovy mpifaninana sy mpiazakazaka ny dikan'izany fa tsy misy mahazo mangalatra tombony meloha amin'ny fotoana. De rehefa miverina indray de samy mitovy indray ny fomba fiaingana, ny fomba fijoro, ny fomba fipetraka de miandry toromarika de miandry an'le fipoahana top miainga am'izay ara de mipoaka le pistolet de hita mpanara-maso tsara le izy hoe samy niara-niaingy reto lasa am'izay de zay tonga aloha eo tonga aloha. Eny andalana eny tsy mahazo misy mamingana trisy ny dikan'izany. Eny andalana eny tsy mahazo misy misitona ny hafa miazakazaka, tsy azo atao zany. De ohatran'izany le zavatra eritreretiny rehetra hoe aleo manana fiaingana mitovy manaraka topo chrono tsara mihitsiny, aleo ihany koa fiaingana sy ny fiazakazana zay tsisy fifamingana sy fifampisontomana de arabaina zay tonga any amin'ny arrivé. Zao nge mahatonga an'le fikorotana an'le fanjakana zao satria raha tsy tsodrano izy député Rastany ka raha tsy tsodranoko ny olona nomboka iainga mbola miomakomana ianao efa lasa niazakazaka nahazo 60 km d'avance de efa navoakanao daholo ny zavatra rehetrarehetra etrehanao an'izany paikady samy hafa tatao anatin'le gouvernementa ny raha mitatana taty amin'ny 2024 de efa nametrapetrakolona ianao afaka manipuler an'le endriky le fifidianana de efa nikitikitihanao daholo le listre zany daholo mahatonga an'izao rehetrarehetra fa vaky barara vaky ambato lampy any le izy mifarany satria ny tao anatiny no namoaka hoe zao aneny zava-misy tao hoe de namoaka ny CENI, namoaka ny imprimerie nationale de mivoaka tsikelikely izy am'izao fotoana zao hoe efa nanomana fitaovam-piadiana ngery zareo fa raha ohatra ka tsy lany tamin'iny de efa niomana ny amin'ny hoe crise post électorale avandry zareo mandresy sy maka an'le fahefanana satria le fahefanana enazy no napetra no vaindon-draharaha mivoaka daholo zany am'izao fotoana zao ka tsy te hiverina am'izany tsony malagasy tompoko fa tena manana teboka fiaingana mazava tsara tsy mifamingana tsy mifampisitona an-dalana mitovy ny herijika ny kandida ary tsy misy fikarakarana efa misy fangalarana ao anatin'izany rehetrarehetra zany de ny terrain afaka ilalaovana zany de ny terrain iombonana seken'ny be sy ny maro zay nge izo zavatra ataontsika izao de zay ihany koa no ampitaitsika ny afatra député Alain Ratsimazafy ho any amin'ny vahoaka sy ho any an'ireo mpisehatra rehetrarehetra mba hahafahan'izy ireo miomana fa na inona zava-misy tsy maintsy mivonona hiatrika fihaonanam-be nasionaly isika. Zay indrindra namana faniry ary lalana tsy azo idivirana ny fitoanan-do nasionaly satria io zany no hita fa amoahatsika nyty fireneny ty am'izao olana ara-politika sara-sosialy misy eto amintsika zao. Fantatsika tsara fa raha fihezina ny zavatra nangatahany le teanivon'ny fanoherana foana hatramin'izay ary ihany koa fanajana ny lalana velona eto amin'ny tany sy ny firenena dia ny fanaovana an'io refonty aloha voalohany indrindra manana sosikevitra zay am'izao fotoana zao inona moa tsy andraisana fanapaha-kevitra manoloana ny hoe hatomboka amin'ny
volana me ohatra roambyroapolo sy roa arivo zao a mahakasika an'izany refonto zany raha ataontsika ao anatin'ny embolantsika miasa ao anatin'izany refonto zany hiditra ao anatina fivorimbe ara-potoana ihany koa ny solombavam-bahoaka amin'ny volana me ho avy zao a so de ao anatin'izany vanim-potoana zay sy ny fivorimbe ara-potoana ny solombavam-bahoaka sy ny anivon'ny antemeran-dolo zany no anyloratsika anjany hoe code électoral vaovao zany no feny tany sy ny firenena amin'ny sehampifidianana ary ihany koa ametrahantsika ny tolo-dalàna mahakasika ohatra ny lalàna mifehan'ny seni satria inona mahatonga anay miteny an'izao hoe mila kity an'izany lalàna mifehan'ny seni zany raha ny tokony ho izy a de tokony ahitana zany a solotena avy am'ireo mpisehatra ara-politika ao anatiny io seni io mba hanara-maso eny fa na de ataontsika hoe organe anankiray a zay atao hoe mpanara-maso akaiky eo anivon'ny seni aza ireo soloteny reo a fa ny anatin'ny fotoanan-do moa no tena mety hamaritra ny andraikitra sy ny anjara toerany zany solotena eny anivon'ny antoko politika tsirairay avy zany satria tena ilaina mba ny fametrahana an'izany soloteny zany mba tsy hisy am'izay fotoan'izay ny ahiasa mihafa amin'ny fitantanana amin'ny famoahana n'ilay voka-pifidianana vonjomaika zay avoakan'io sena io fa mba samy mahalala ary mahafantatra tsara ireo solotena avy amin'ny mpikatroka politika ireo a mialohany amoahana ny voka-pifidianana tsy ofisialy ohatra miainga ao amin'ny seny tolo-kevitra daholo zany rehetrarehetra zany ary ararotina zany zany karazana lalàna everina ho atao zany hoe vanim-potoana anankiray ary mifanojo tsara amin'ity fivorin'ny parlementaire ty a ny androsonany zany eny anivon'ireo parlementa anankiroa mba hahafahan'ny firenetsika miroso am'izany fifidianana zany a araka ny tokony ho izy amin'ny taona 320 mariana etona fa tsy vahaolana akory ny fieritreretany sasany reny hoe andeha aempotra zany fifidianana zany efa anaty antsantsika am'izao fotoan'izao mila aingantsika mitady ny vahaolana rehetra amahanany zany atao hoe rafi-pitantanana zay ilana fanatsarany zany ary ny am'tinana azy farany a namana faniry a araky ny fanambaranao teo tsy misy lalana afa-tsy io a fotoanandoha io ny ahafahany eo anivon'ny fitondrana ihany koa mivoaka amin'ny grande porte eto amin'ny tany sy ny firenena fa tsy ao anatina olantsika na ao anatina krizy mifanesy foana ny tranga eto amin'ity tany sy ny firenena ity ka misitona ny sain'ny tompona andraikitra zay tandrify an'izany a mba handray ny andraikitra tandrify ary ny aty anivon'ny fanoherana ankehitriny de efa manao antsoavo mahakasika an'izay fizorana makany amin'ny fotoanan-tom-pirenena zay eny ary alohan'ny tena maraparanantsika azy deputé Alain tsy mazafy satria mandroso ny fotoanantsika dia te hampahatsay a zany amin'ity fanentanana nataona ho ana Christian Tabera tamin'ny zoma teo ity mikasika indrindra ny fankalazana ny faraiky amin'ny telopolo ny volana marsa zany satria tsaroantsika tsara ny 31 marsa 4 dia nisy ny fihetsiketsehana nataon'ireo federalista zany tery amin'ny lalana miazo ny semestre Sonerana zany nisy forum tamin'izay fotoan'izay tao amin'ny semestre Sonerana ary ny federalista dia nanao fihetsiketsehana tety ivelany tarihan'ny ray aman-dreny Monja John ary nandritra n'izany fihetsiketsehana izany no nahavoatifitra teo amin'ny tongony ny ray aman-dreny Monja John nahavoatifitra ka nahafaty any La Gaston ary rasydiso dia ray aman-dreny Emile Larmarchon koa dia tao anatin'izany fihetsiketsehana izany sy ireo mpikatroka federalista marobe zay tonga nitaky ny hoe manana ny lalam-panorenanay zahay zay mba tokony hodiniano anatin'izany forum national tamin'izany fotoanandro izany zany moa dia tantara tsy fanadio zany rehetrarehetra izany ka ahatsiaro an'izany reo niarantolona tamin'ny Monja John reo nahatsiaro an'izany foto-kevitra zany ary reo miaina sy mbola mahita ny zava-misy am'izao fotoan'izao hoe misy tolona ho an'ny firenena sy ho an'ny tanindrazana zay mbola tokony hodimbiasa ny taranaka teorina ary mba tsy overy reo raha
very latsaka teto amin'ny firenena dia isy fametrahana fihezam-boninkazo zany amin'io fa raiky amin'ny 30 volana marsa amin'ny alakamisy io zany etsy amin'ny sapana ny sonerana miakatra iny amin'ny semesy zany amin'ny 10 ora maraina etsona ho izy ireo zany araka ny fampitakafatra zay voaraintsika ho andreo zay mpikatroka ao anatin'izany foto-kevitra federalisme zany sy ireo natsiaro izany tolona zay nisy teto amin'ny firenena zany ny raiky amin'ny 30 marsa 4 zao tsika raiky amin'ny 30 marsa 2020 sy 2020 efa somary elaela zany kanefa tantara tsy fanadino ho an'ny tenako dia naeno tsara zany trangandravatra zany satria dia nampitaina ny vatana tamin'ny radio pirenena ny forum zay nitanterahana teny amin'ny semesonera tao anatiny io fampitana ny vatana io no nisy andriambavilanitra niditra tao anatin'ny varavarana ny tantara ny zava-misy tety ivelany ny amin'ny hoe misy fifandonana ao ivelany io ary voatifitra mondrajona Matla Gaston mbola tsarony zany satria mpanara-bavao sady mpianatra teny amin'ny lycée tamin'izany de tena mihaino tsara mihitsy ny vaovao rehetra de ho isika hoe ny tantara tsy fanadino fa mendrika ihany zany rehetrarehetra zany hifamezam-boninahitra eo anatrehan'ny tolona zay nilalovan'ny tsirairay avy député Alain Ratsimazafy misy azo ambara ve mialohany tena marana antsika mifandarana ny 7 marsa moa de fahatsiarovana ny ireo mahery foan'ny malagasy zay ny tolona tamin'izany fotoana zany ankehitriny dia hiatrika an'izany fahatsiarovana zany tsika rahampitso ary any tanana moa zany vahoaka malagasy hatrany amin'izay fanehoana ny na ny fijoroana amin'izay le hoe fitiavan-tanindrazana zay matotsika mandray anjara atao anatina sehatra sahala am'izao dia ho fikatsahana hatrany ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy ary tadidio tsara fa ny hoe ireo ray aman-dreny zay namony ainy araky ny efa nambaranao teo ny tolona ho an'ity firenena ity de mba nieritreritra an'izany firenena malagasy zany izy fa any andro mba ho firenena mandroso ho firenena mendrika ary firenena ho alaitahaka tsy zay nefa ny zavatra misy am'izao fotoana zao ka ento zany de mbola manentana atsika hatrany ny hoe tsy mbola vita akory ny tolona ka entana ny vahoaka malagasy rehetra mba hijoro ary anao an'izay hoe asa mifanandrify any tsirairay zay amin'ny fijoroana ho amin'ny fahamarinana ary ny fikatsahana mandrakariva ho an'ny sohimbonana ho an'ny vahoaka malagasy dia ny fahatsiarovana zay ho tanterahantsika rapitso ane mba ho afo mpitiavana ho antsika tsirairay avy tsy maty ao am-potsika izay fitiava-tanindrazana zay fa ny firenena malagasy dia anteny antsika ary inotsika hatrany ny hoe mbola handroso ary anana an'izay hoe maizy azy zay eto amin'ny izao tontolo zao zay ngamba namina faniry no afatra omena ny piray-tanindrazana am'izao andro fankalazana ny tsingeritaona ny 7 marsa izao ya ho antsika moa zany dia isy ny fandarana tsy maharitra elabe akory le izy fa ao anatiny zay fahatsiarovan'zay ho tantany namana rina arabe mananjary zay fandaran'zay satria izy raha teo dia andray zanaka MDRM zany dia iresaka manokana momba ny 7 marsa 727 ny fanilo mimpita ny tantara zay orakitry ny ela ny ilotry very zany rehetrarehetra zany de ataontsika io fahatsiarovana andreo ray aman-dreny zany mandray ny tolona teo arina zany tena adevitra resaka tolona 7 marsa 727 ny tantara ny zavatra ny diaviny zay no resahana ho any rapitso zay tsy haritra lavabe moa zany fa dia ora vitsivitsy no anatanterahany rina zay ary dia mitohy ny alarby indray zany ny fandarina zay miara-manondra handraisatsika an'ireo vahiny sy ireo solomavamboaka moa zany député Alain Ratsimazafy afatsika amindray miverina ny raha-pirenena moa zany tahaka ny mahazatra fa ho an'ny tenako manokana de manome fotoanatsika raha ariva amin'ny fito sy fefany aorina ny fampahalalam-bavao fitiny fampahalalam-bavao avy any ivelany zany sy mialohan'ny fampahalalam-bavao eto an-toerana zany ny
fandarana zany malaza iresantsika aloha hevitra afa mihitsy a dia ny famerenana zany fandarana zany mialoha fandarana miara-manonja isa-maraina fa de makasitraka ny député Alain Ratsimbazafy, makasitraka ny député Géry Randriambolaina, makasitraka ny madame Zony vahiny teto, madame Lydia, ny vahintsika avy any Belo Amorontsiribiana zany misy ny Belo sur mer ihany koa de misy ny Belo Amorontsiribiana zany rehetrarehetra zany mahafinaritra be ny mieno azy satria avy lavitra ireo namantsika ireo ny tonga maneho hevitra ty amintsika satria maheno de mahafantatra izy ireo de tezarany vaovao de akasitrahantsika isaorany rina ny teknisianina sy ireo miasa marobe eo ambadiky ny sary sy ny feo ianareo izay mpanaraka tsy tapaka ity fandarantsika ity de manome fotoana ho andra pitsondray député Alain Ratsimbazafy amarazy veloma tompoko eny ary tompoko fa de mandrapitafa mandram-peona indray ho antsika rehetra ho dia mirary fety finaritra ho feno fahatsiarovana ny 7 martsa ny isa tokantrano